Ampifaliana be no iarabana ny ambasadeur Soaziady Aelia, iarabana ny Siriana ary iarabana nareo rehetra izay manaraka ny radio sy ny télévision ACFF ato anatin'ny fandarana maraina mahafinaritra indray isika izao. Dia miaraba nareo moravavy. Ie, miaraba anjaka ihany koa. Miaraba ny ambassadeur ny Soaziady Aelia sy Siriana. Miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny maraina mahafinaritra indray amin'izao maraina izao. Miaraba ny Tatiana, mamerina ny araba ao anjaka, ny teknisiana sy tsika rehetrarehetra. Ya, dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka sy mpijery ny RTV ACFF ny tena koa miaraba ny ambassadeur ny Soaziady Aelia sy ny ankonany rehetra ihany koa, dia miaraba ny njaka tsy malalatiana eto akaikoko eto arabaina daholo. Ie, kokoa daholo kopatanana be ho anareo rehetrarehetra mpanaraka. Tonga indray tsika telo mianadahy amin'izao maraina izao arabaina aloha tratrany maraina mahafinaritra satria tombonandro indray izany izao ahafahantsika mbola mitory ny olona sy manentana ny olona foana hoe tonga aty amin'ny Aosoa. Betsaka ny vaovao tena vaovao zao dia ny 4 mars 2025 efa akaiky kely zany efa tena hoe tsara efa miomakomana daholo ny rehetrarehetra. Na ianao koa izay any anany aiza ianao nany amin'ny faritany na iza efa miomakomana daholo na ny any ambanivohitra dia asainay daholo hoe tonga avy amin'izay dia homakomana amin'izay 4 mars sao dia tsy ahita frais ianao raha ohatra ka hiandry efa akaiky kely izy vao hiomana ianao. Ny akanjo, ny pôzipôzy sisy satria androany efa fahatelopolo ny volana janoary dia izay no anentananay anao tsy ho varimbarina, izany hoe manaitaitra ihany izay eto amin'ny fandarana maraina mahafinaritra sao dia varimbarina ianao dia izay foana manko ny olana eo amin'le fanadinoana kely rehefa tonga amin'izay ary akaiky re tahak'izay mijery daty amin'izay anao dia hoe ka efa androany dia eo mandeha be koa manko le fotoana amin'le fiainana andavanandro sy nentsiketsika dia izay no ampatsivanay anao foana hoe aza varimbarina fa efa manakaiky izay fotoana izay tena fankalazana ny dada Yavasy Aosoa tena lehibe indrindra izay famerenana ny voninahiny izay dia tena nasananao tsirairay avy izay mpanaraka sy mpijery ny RTV ACFF rehetra ary izay amin'izay 4 mars izay. Tsy misy fety ohatran'io anie, io ny tena fety ambony indrindra ary tena hoe fety tokony ho ankalazaina. Ny olona rehetra samy mankalaza fety daholo, samy manao izay retiny hoe mahafaly anazy fa ny fety ny 4 mars dia tena fety ny Aosoa mihitsy izay le hoe andro ny Aosoa raha onge mifampianarana dia hainonareo any hoe ahoana izany tena hoe daty ny 4 mars izany fa tena fety faratapany hoe tsara, faratapany hoe tena fifaliana miaraka amin'ny Aosoa sy miaraka amin'ny dada Yava ary miaraka amin'ny ambassadeur ny Soaziady Aelia fifaliana be ho an'ny ondrikely Aosoa rehetrarehetra amin'ny fankalazana izany 4 mars izany ka izay nasanay ianao hoe andao hiary hifaly aminay andao hiaraka amin'ny Aosoa amin'izay efa fotoana ny fanapahan-kevitra izao fa tsy fiandrandrasana intsony raha misy koa ny tokony andanimbola raha toa hoe ny fanangonanao hatramin'izay anomananao fety dia io ny tsara indrindra satria tsy matiantoka mihitsy ianao eo raha hoe misy an'izay fandaniana ataonao izay satria tena fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ray dada Yavasy Aosoa tanteraka io fotoana io dia amin'izay ianao tena hoe vitanao ny nankalaza azy tamin'ny hafaliana be dia izay no tokanao hoe aza mandanindany vola amin'ny zavatra tsy hitondranao aiza fa raha misy ihany izay tokony hoe andanianao ny vola aman-karenanao izay dia ny hanomezam-boninahitra ny dada Yavasy Aosoa amin'ny fetiny 4 mars io. Ie, izay mihitsy marina be izany Tatiana fa ny ankizy kely ihany koa mety efa dodona dia dodona hoe aza dia lava resaka be ry zareo fa mba arosoy amin'izay hoe dessin animé dia ndao arytsika anaraka ny dessin animé. Ndao ary. Belati asinao jamata de malalempa natuluni achamineni sarupi di lo chilenume passo avana si fammi jampu isitia fama il dia no tallo le mamera nel cuore che
iabe samilamnicha ulu fasu wanizai mi manchayas fasu afana si faminjampu isitia fana ilatia não talo lema mera nilu korige Sara famundina tita fichwana Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e
Falbisa ai androany fahakat mars andro fiderana fankalazana anyaya pasiaosha andriamatry Samerson Edouard Tsitatiombena fatadny virenalay anarana totra famonjena sy famelakelika fifaliana trany anjanitra falbisa ai androany fahakat mars andro fiderana fankalazana anyaya pasiaosha andriamatry Samerson Edouard Tsitatiombena si famela kelka pifalina trany anjanitra titikianao ny oferma natonany aosha titikianao oande natony anarany aosha fiatana no mitena no ity manao fafatisa taony aosha tsisy tsara miotrany
vanotintsoniya nafanao tanteraka milanitry ny lanitra nametranao ay tafaverinao amdada yava sanaka malalany ao yaosoa malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky iza Jerusalema vaovao lova tsara indrindra no miandria iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada yava Uzunguzuna ny fitiavako anao tena tiany Andriamanitro fanamonjy ny fanahiko tsy ataoko tsinotsinona ny rana latsakao amin'ny fitiavana no amaliko izay yaosoa malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky izay Jerusalema vaovao lova tsara indrindra no miandria iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada yava tomponery sy faefa no miaro sy mitantanay ka naino namanjoa matoky anao zao yaosoa zay afayanao ia no tena taoko ety anompo anao ampitiavana hatramin'ny farany yaosoa malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky iza Jerusalema vaovao lova tsara indrindra no miandria iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada yava Yava, Yaosha TV, Ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yaosha
dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany Ochoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Zay ny amin'iny dessineme iny afaka mandeha mimokona mandeha mianatra amin'izay ny ankizikely sao de tara ao zay ny amin'iny aloha fa ny raha pitsoy indray tsika manohy an'iny dessineme iny. De aza dino zay tokony ianarana rehetrarehetra ny kaye iny moa zany tsy hoe maraina ohatra zao vao homanina fa vao tonga avy mianatra anao de efa homanina indray ny rapitso alohan'ny lalaovana sy alohan'ny amerimberenana indray mba ialana an'le adino ny carnet adino ny kaye an'izao tsy tian'ny mpampianatra mihitsy mantsy iny hoe adino ny kaye anao indrindra hoe amin'ny koriny de lasa mivoaka ny atokotany ianao lasa tsy mianatra. De aza dino zay atao ampidiry daholo na ny fitaovana rehetrarehetra ny stylo, kaye, ny akanjo mafana na de hoe mafana ary ny andro ny satroka, ny rano zany rehetrarehetra zany. Ny orana koa indray afa arivariva iny avy tsy apozipozonao mihitsy hoe isan'izany hoe maina ny andro nefa avy ny orana ohatra no maly iny azao. Zay le hoe tsy mampandresy tsy mampilazo io fa rehefa hita fotsiny hoe manjombonjombona ny andro dia aleo tonga dia efa miomana amin'izay fitondrana arorana izay zany dia fotoana ihany koa zao tsy tokony hoe avarim-bariana amin'izay resaka fianarana zay fa mila mandray kahie satria efa maraparana ny taom-pianarana indray zany hoe hiazakazaka io fotoana io vetivety kely dia tonga ny volana jona dia izay no tokanao hoe aza avarim-bariana mihitsy na hoe manarinary fotoana fa zao zao fotoana tena hoe tokony enjikenjehana fa satria dina lafo raha vao atao hoe misy zavatra anankiray very fotsiny ao anatin'ny ray andro hoe fotoana ray very na misy zavatra tsy vita dia irana be zany ianao fanenjehana tsy fenontsony mihitsy iny tsy voaonitra tsony tsy voaonitra anao tsony zay na ataoko hoe aza manarinary fotoana fa raha mbola misy ihany dia aleo izahana fitaina daholo zay azo fitaina rehetra ao anatin'izay ihany koa dia aleo ezahana foana koa ny manaraka ny fampianarana zay eto amin'ny RTVSFF hoentin'ny ambassadeur-ny Ochoa zay dia Elia zay tena mitondra anao ny fiainana mandrakizay ary tena hoe manafaka anao amin'izay fahotana izay satria tsika raha andeha hivavaka dia iny moa ho afaka amin'ny fahotanany hiala amin'ny faharatsiana te hiaino amin'izany hoe fahatanterana sy fahafenoana zany hoe tena hoe lavorary tanteraka ianao zany araka ny sitrapon'Andriamanitra zay daholo ny aleany fa ina moa zany ny aleany raha mivoaka avany dia ny fiainana ihany ny fiainana tsisy fa izy taty iaina zay ny teneniny vafa hoe
teo afaka mifahotana rehefa mivavaka fa nefa rehefa tena makany amin'ilay fiangonana zavatra hafa mihitsy zay nataoko hoe zay tonga de fanjaranao mieritreritra satria manabe mihitsy teny malala tiana vao hoe miditra indray fahotana satria lasa ny andehanany sasany ihany tsy resaka andeha hivavaka tsony fa zavatra hafa mihitsy zay de aveo nefany efa fahotana ho anao zany satria maso mijerinao io de efa miteraka fijangajangana ho anao io de zay zavatra iny ataoko hoe anjaranao sisany mandinika zany hoe aizany tena misy an'izany fahafahana zany satria le fanahy io mitady vonjy io le fanahy io matoa ianao mbola mandeha hoe andeha mbola mahatsiaro teny hoe andeha mba hivavaka amin'izay teo vonjena ny fananao de asa diso lalana fa tongava ty amin'ny RTVSFM zay miaraka amin'ny ambassadeur Neosa zay dia Elia be da be nefa manao Elia ny fa aty amin'ny ambassadeur Neosa zay dia Elia aty Ambohidrapeto aty ianao no mandeha tsy te ho diso lalana tsika ny olona tsy tsara mihitsy zany antsy ny olona hoe miazaka za am'izay manatona le tena mpamonjy le tena mpanafaka amin'ny fahotana de ato amin'ny Aosoa miaraka ny ambassadeur Saziady Elia iriry any fa tsy misy mahafaka amin'ny fahotana zany any tsika zao teo nyresaka ny hoe fotoana tena hoe miazakazaka ny fotoana tena mandeha de mandeha ny fotoana am'izao zao efa fatatsika efa nampahafantarina rehefa fantatra hoe 2026 ny batisa farany ho an'ny malagasy ho an'ny eto Madagasikara zany 2026 batisa farany ianao mieritreritra hoe fa ahoana koa misy an'izany batisa farany zany tokony ho tonga saina ianao hoe fa maninona ao anatin'ny herintaona zao tsisy batisa mihitsy ato amin'ny fanjakany Aosoa fa ny 2026 ny farany nefa nareo any amin'ny fiangonana zay misy anareo any vao misy olona ohatra ataoko hoe vao tonga mivavaka firana nareo de ataonareo batisa le izy anaporofona mihitsy hoe tena samy hafa ary tsy mitovy nenareo mihitsy ny aty ka tokony ho tonga saina ianao rehefa be mihitsy le atao batisany rehefa tonga zany ny 2026 de tapitra ho anao malagasy tapitra ho an'ny Madagasikara ny batisa tsy hisy tsony ny famonjena tsy hisy tsony zany ny batisa ho an'ny malagasy ka zany ataonana ianao hoe tongava saina miazaka za am'izay soratiny naranao ho am'izany batisa zany fa tena sarobidy ho io fotoana io anenina ngenao ary mbola manahirana anjaka mbola hoe mbola tsy fantatra hoe anahoana zany fa zay no ataonao hoe manoraty ianao anarana de mbola tsy taraiky any fa so taraiky any am'izay ny azo anao ny rano efa meritra ny rano efa meritra tsisy anaovana batisa eo tsony ianao zay ianao sahirana eo fa de soratiny anarany mihitsy amin'ny kopa zany tena hoe tena miena be ny rano ny kopa am'izao fotoana zao marina be ny teninjaka hoe ny rano efa na de ataoko hoe tsy ny rano meritra fotsiny arany de fa zavatra miseho efa be da be efa mitranga raha manara-baovao tsika zany tena hoe betsaka ny zavatra efa tena hoe efa mitsangam-bolo daholo zany ny olon-drehetra am'izao hoe miandry efa hitanao efa eny amin'ny soritra eny amin'ny tarehany eny hoe efa misy zavatra mampiahiahy mampitepitepy ny tsirairay aby nefa ny ao anatin'izay hoe mahita loza le olona de fatany any mila mibebaka tsika efa mahita an'le loza tany Amerika iny zao nisy fotoana le tany Los Angeles le fahamaizana de hoe tena mila mibebaka tsika olombelona efa tena akaiky de akaiky ny farany ohatrany hoe fantatra zare ihany zany le tokony atao nefa nisy tsy manantona ny Aosoa nefa atao amin'ny Aosoa ihany ny tena hoe misy an'izany hoe tena afaka tena afaka ianao miaraka amin'ny Aosoa satria tsisy fibebahana zany any raha mbola diso ny miaraka aminao fa raha famarinana koa zay niarahanao hatramin'izay de Jesosy ataoko hoe efa raha ataoko hoe zay efa be da be nge ny mpanaradian'izay Jesosy zay fa inona ny vokany fa hotana nge ny vokany ary tsy mety tonga ny farany raha voatory ary ny filazantsara da firenena firy tsy efa samy nandray an'io daholo efa nandray an'io Jesosy io ao anatiny fa maninona mbola tsy tonga ny farany satria zay le hoe fausse marque tsy izy Andriamanitra tsy sandoka na tonga azy fa ankehitriny efa tanteraka daholo ny tena ambarany ambassadeur Neosa zay dia Elia de zay ny anaporofonao hoe ity le vrai marque ty de midiry ianao satria ny antony io fa tanteraka ataoko raha miteny izy tova mitranga reny zavatra rehetrarehetra reny be da be nge fa teo ambavan'ny olona zany teny zany tena io lehilahy io tena ohatr'izao tena io miteny ohatr'izao foana any ambavanareo rehetrarehetra any zany fa inona ary mahatonga anareo tsy manantona dikan'izay tadidio fa mbola misy manakana anao ao de zay le mila toerinao manatona ny Aosoa vonjeo ny fanahanao tena miazaka zay araroty le fotoana kely sisa tonga de tenenina mihitsy hoe kely sisa satria
raha 7 taona izy no nitory zao efa taona ray sisany efa tsisy taona ray tsony satria efa eny taona ray zany sisany dia efa tapitra miazaka zay ianao anatin'izay fotoana ray zay andro 2026 vao andeha hisoratra anarana fa rehefa resy lahatra rehefa tapa-kevitra zao dia zao na milahady sabotsy tongava mamonjy ny fivoriam-bavaka ny ondrikely ny Aochoa dia soratiny anaranao dia aza mieritreritra koa ianao mbola hoe janvier vao janvier androany février maro mbola misy juin juillet io fa tadidio fa tsy hainao nge nara-pitso anao tafotoany ery am-pandehanany ary dia izay mivitany aminao dia hay zara ny programme anao rehetrarehetra mbola vao zao amin'izao avo anao batisana hoe aleo mihitsy any amin'ny volavolana jona any no zay avo hiditra anao batisa fa sao dia mety eritreritra anao hoe sao dia mbola manao zavatra tsy rehefa tonga aty dia izay le hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianao tsy misy sao dia tsony ao aorianan'izay fa zay no ataoko anao hoe tongava ianao fa rehefa zay hoe vao mandalo ambany masony ambassadeur ny Aochoa zay dia ely anao ka ataony batisa dia efa mitafy an'izay fanahy masina avy amin'izay anao ilay manafaka anao amin'ny fahotana rehetrarehetra sy reny fahazaran-dratsy reny dia zay tsy maintsy anatonanao tsy maintsy andalovanao ambany masona fa tsy hoe tenitenenina fotsiny zany dia tsy maintsy mandalo tonga aty ianao indre mandeha dia hoe anao rakitra anao zay efa mipetraka teo amin'ny seza teo dia efa mba nandalo teo tsy izay le atao hoe mandalo eo ambanin'ny masony ambassadeur ny Aochoa zay dia ely fa enao vita batisa mihitsy enao tena hoe satria matoa ianao manatona nge resy lahatra ianao zany fampianarana be da be nge ny resy lahatra fa tsy mety mihitra satria matahotra izy satria le teny tena feno fahefana dia lasa matahotra izy mihaino an'le teny nefany iny mampatahotra anao mbola le devoly ihany hoe aza makamy fa hitanao ianao ary vakiny hitany daolony eo anatinao ataony an'izay ianao dia ao koa ianao hoe raha makany zany fa tongava mihitsy ianao satria zay le hoe zay le ady tsy maintsy atrehanao zay hoe miady amin'ny devoly ianao mba tsy ho sakatsakanany zay moa hoe efa ampianary ambassadeur ny Aochoa foana hoe toery ny devoly dia andositra anareo izy dia zay no ataoko anao hoe toero zay tahotahotra anao mahatonga anao tsy hiakatra ety izay fa zay le devoly mahatonga anao tsy handeha dia toero zay taovy mihitsy hoe za tsy maintsy tonga any tsy maintsy mahita ny ambassadeur ny Aochoa tsy maintsy mihaona aminy dia ho hitanao ny fandresenao fa raha vao hoe mbola hampanjakanao le tahotra nefa ianao nge mihaino tsara ianao avelan'le devoly mihitsy hoe manaraha amin'ny tele zany dia enoy fotsiny ataony enoy fotsiny fa tsy alefaso mihaino fa aveo amin'izay ianao rehefa andeha alefanao daholo ty fampiangana tena rehetrarehetra ty dia eo ianao miraikitra eo amin'izay zany hoe tsy mahavonjy anao mihitsy zany le hoe mihaino fotsiny fa ianao manapa-kevitra dia mandray dingana hoe andehandeha eny Ambondrapeto hiaraka amin'ny ambassadeur ny Ziady Aely ho ataony batisa dia rehefa vita batisa anao dia manaiky ho ambenany ihany koa fa tsy hoe vita batisa dia iny ny lasa tsy mety koa zany fa tena hoe manaraka zay teneniny dia ambenany ohatran'ireny hoe ondrikely fa izy mpiandro ny ondry ny Aochoa ny ambassadeur ny Ziady Aely irery ihany tsy misy akoatranazy zany fa izy irery ihany miambina ny fanahy satria izy irery ihany mahay miady amin'ireo devoly ireo tsy nisy nay niady amin'ireo na iza raha mbola tetỳ ambonin'ny tany fa ny ambassadeur ny Ziady Aely irery ihany mahay miady an'ireo porofony zany zay afaka amin'ny fahotana rehefa afaka amin'ny fahotana nge zay lehibe ana devoly mihitsy ny resy satria ny ampanotany olona nge ny tanjon'iny ka rehefa manota tafasaraka amin'Andriamanitra dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsy makany aminy ary tsy henon'Andriamanitra mihitsy dia ny ambassadeur ny Aochoa Aely irery ihany na vitany olona nanafaka tamin'ny fahotana tamin'ny alalan'ny Aochoa satria Aochoa le tonga hamonjy izy ny raha ny Aochoa mitondra ny tenin'ny Aochoa afaka izay ka zany ny antsoina ianao hoe ho anao zay mandeha mivavaka io tsy afaka amin'ny fahotana any amin'le tsy izy ianao no mandeha matoa tsy afaka fa manatona ny ambassadeur ny Aochoa ilay manafaka anao zany hoe manafaka izy satria mitory any Aochoa izy ary mandray any Aochoa ianao dia afaka rehefa miaraka aminazy tonga le tena mpamonjy tonga le tena mpandrava devoly mandresy ny fahotana mandresy ny fahafatesana mandresy ny aratsiana rehetrarehetra dia feno fifaliana ianao rehefa tonga aty miaraka aminazy azo antoka amin'ny fiainana mandrakizay tsisy tsony ny tahotra tsisy tsony ny hahafa rehefa maty ianao tonga dia hoe mifiainana mandrakizay no miandry anao tsisy mampatahotra anao tsony zany satria raha mandeha ny an-dalana eny nareo nge zao vao mahita loza dia miorooro tokony ho mibebaka mahita loza zany ianao vao hibebaka zay vao atahotra dia hibebaka amin'iza ihany koa mbola amin'ilay Andriamanitra tsy izy ihany dia aveo ampanontany ihany mba tongava asaina amin'izay dia manatona ny ambassadeur ny Aochoa fa amin'ny alalany ihany izy ngefa miteny foana hoe
aty amiko ny lakle any aminazy ihany ny lakle ary tsy misy manana io lakle io fa tsy ny ambassadeur saziady Elia irery ihany ka manatony ianao ny tompony lakle raha te hiditra zany lanitra zany. Ie marina izay njaka marina be daholo izay fandaondreo tsika anaraka ny zomba ilaina mapetsiketsika vatana amin'ny zomba raindraina izao dia manasanao ary hitsangana eo ambony fandriana hitsangana eo ambonin'ny seza raha ny ampiasana anao dia mba mandindihy kely eo rehefa na eny an-dalana dia mihaino amin'ny écouteur sosisa dia ndao ary raha tsika izay zomba izay. Zumba! Tonga soa eto amin'ny zomba atombotsika avy hatrany ary ny kotrana dia ny voalohany dia ty ambany manao izao katona village manao izao village ao 5 6 7 op 1 tongotra izao ao 1 2 3 4 ao ary 5 6 7 op 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zay, pasy faharoa, dia pasy fahatelo dia eto ambany eto izao. Dia manao hoe 1, 2, 3, 4 dia avy eo mifindra makatoko 5, 6, 7 et 8 ao 5, 6, 7 op 1, 2, 3, 4 mifindra makatoko ao 5, 6, 7 et 8 averina 5, 6, 7, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Izay zomba alternative velomana daholo. Zumba! Zay ny amin'iny zomba iny Njakenjana izy teo. mafanafana tsara mihitsy An'izay mbola tanora tena mety tsara amin'izy io fa raha olona efa somary lehibe anazy asotona tena tsy mafita tsy tafatsangany antsoniko lozy eo. Ie dia ilaina ary zareo Zaka mbola mavita an'iny tsara. mbola vitako tsara mbola raha ohatra mangatsiaka ianao dia afaka manaraka zomba zany rehefa maraina manafana vatana sady ilaina ihany koa ngereny resaka ohatra ny sport mandindiry iny na ianao raha hoe hitanao hoe tena mafanafana mba mampavitribitrika anao etrehanao ny tontolo andronao. Zay mihitsy dia mazotoa mapetsiketsika vatana zany tsika rehetrarehetra ao tokantranao. Zay moa zany nefa hitondrana an'ireny foana hoe mba asiana zomba rehefa maraina satria ilain'ny vatana izy eo ihany koa mba hoe tsy ho kamo be ianao mandritra ny tontolo andronao fa mba efanana etsiketsika vatana efa mba mahavitribitrika dia mba havitribitrika koa ny tontolo andronao rehetrarehetra amin'izay dia isaorana ny andisiny ekipa moa zany ny zomba teo iny Ie. Mila maka toerana malaladalaka fotsiny rehefa anao an'iny anina iray satria zany hoe ianao zany tsy maintsy mapakatra an'iny tongotra iny. Matanjaka tsara ianao miazakazaka amin'izay. Ie. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany moa zany dia entanina foana nareo ho tonga aty amin'ny Aosra ary mirary soa be dia be anareo rehetra izay efa resy lahatra izay efa tapa-kevitra izay efa tonga saina ho tonga aty amin'ny Aosra. Misy mantsy tatihana sy njaka maro mihitsy ny ary ny tsy mety mino zany afaka mifahotana tsy mety tonga saina efa teneanao anazy izao marina fa izy tsy mirarafa fa afaka mifampiresaka amin'ireny betabe nefa niditra koa malalaka iny dia afaka mifampiresaka re satria re zao mbola hoe tsy nandray batisa mbola tsy vita batisa mihitsy azonao tatsara manontany anazy mba tsy hoe any ianareo dia izany foana eo amin'ny plateau io nareo fa afaka miresaka amin'ireny olona mbola tsy vita batisa ireny reny nareo eny anivon'ny fiarahamonina ireny izy fa tsy hoe hidinay aty ireny dia tsy azonareo fampiresahana fa mandehandeha any anatin'ny asa rehetra any izy dia nareo no afaka manontany azy hoe manahoana tokoa ilay izy fa na izany ary aza miandry an'izany fa
matoa ianao maheno a voantso ianao zay a de tonga de manatony ianao mba tsy ho very zay anjaranao zay. Ny olana aminazy io masy ry izy miravavy a efa tena ny ainan'le olona ela loatra le fahotana ary mba mivavaka ihany izy fa tsy afaka de zay mahatonga anazy tsy mety mino hoe aiza koa ny isan'izany afaka amin'ny fahotana zany satria efa ela be no mivavahany a nefa tsy afaka tamin'ny fahotana izy nefa mba mandeha mivavaka ihany sabotsy mandeha mivavaka ihany lady fa ny eo ihany eo de satria le Andriamanitra tsy izy no miaraka aminao fa rehefa miaraka amin'ilay tena mpanafaka ianao a de iaosoa zay de afaka ianao ary tena afaka ka tongava de andramo de hitanao ny hatsarany de rehefa azonao ny hatsarana tazomy amin'izay zay mihitsy zay vao hoe tasomafy sy anananao fa tsy hoe aniverana any ianao ny tena zany hoe tasomafy fa ho tana afaty anao ve de ho tasominao vao mainao miletika tsara mofaty ihany fa zay foana moa zany tomanay anao hoe tonga avy amin'izay rehetra saina tena efa mazava be nge fampianarana amin'ny fampianarana mandeha zao amin'izao de hoe Jesosy a mpiara-miasa amin'ny devoly tonga de mazava be mihitsy tsy misy hoe mbola afepenina zany na hoe tsy miolakolana mihitsy maolakolaka fa tonga de mahintsy le teny hoe Jesosy a miara-miasa amin'ny devoly fa raha tsy niara-miasa tamin'ny devoly koa ve io tsy efa afa-pahotana ianao ohatra rehefa matoa mbola tena hoe mpanota tsy mendrika isaka miekoaka mivavaka tsy afaka ianao zany izy ne hita tena mazava be hoe devoly ny mpanota de mazava be zany fa mpanota ihany koa de avy any amin'ny devoly nefa Jesosy tsy mahafaka fa mampanota de dika zay zany izy devoly mihitsy tsy Andriamanitra izy fa devoly de aza tesitra reto maheno an'izany ianareo zany de tena manaratsy mana devoly ny Andriamanitra tomponay tena diso iny tena diso iny rehefa fotoana fitenenana zany zao anaporofonanao koa hoe araky ny teny malala teny ianareo zany de ka ianao eno vavanao eny ngeny efa miaiky an'le izy hoe isaka hoe tsy tanteraka ianao tsy maintsy mpanota ianao ihany ngeny efa manaporofo an'le izy de ianao koa zany mila tonga saina hoe za ihany ty no miteny an'le izy ko inona raha ny mbola hoe hotoherinao amin'izany satria ianao mihitsy ny efa vavolombelona fa hoe tsy afaka tsisy afaka amin'ny fahotana zany ozy ny teninao de izay nge de efa porofo fa zay le mahadevoly an'le rahanao satria efa izy mihitsy no miteny hoe ianao zany tsy afaka ianao de ianao vavanao koa efa manambana hoe za koa tsy afaka kinona raha mbola ifikiranao any fa zay nataoko hoe rehefa mbola tonga saina ihany a miazaka za manantona ny Auchan igny satria za mino fa mbola iverina ihany ny sainao zany tena marina zany de miazaka za amin'izay rehefa miteny fotsiny ianao vavanao miteny hoe tsisy marina zany fa mampanota ihany de taddio fa efa manamarina le ohatra ny efa amarinanao tsara zany fa hoe tena devoly ny Andriamanitra ivavahanao iny tena tsy mahafaka amin'ny fahotana nefa mpanota nge avy amin'ny fahotana satria vavanao ihany no miteny hoe tsisy marina zany de efa manaporofo ianao fa tsy marina ny zany le rahanao zay mihitsy de zay mihitsy ma le mahagaga hoe tsy mety tonga saina le olona ny vavany no miteny hoe zay de mpanota manololo lanitra tsy maintsy anina de ohatratra de ianao hoe de tsy tonga saina hoe manina ianao tsy mety afaka ny soratra masina efa miteny mazava be ny teny Auchan hoe ny devoly ny mpanota de avy amin'ny devoly de ianao zany miady lahatra ao avy amin'ny devoly hoe mbola mijanona amin'ny toerana mahampanota anao foana efa tonga Auchan na afaka anao efa tonga Auchan de tonga ava aty aminazy de ho afaka ianao de lasa zanak'Andriamanitra amin'izay ianao lasa ondry kely ny Auchan amin'izay ianao fa teo matsy ianao zany natao hoe zanaka devoly ianao satria mpanota devoly ny ray ny mpanotako fa zay amin'izay ianao fa tena hoe ato amin'ilay Andriamanitra tena marina lasa ondry kely ny Auchan tena mahafinaritra be zany rehetrarehetra zany de anasana ianao hoe tonga ava aty amin'ny Auchan zay fampianarany zay koa no anarantsika ny fandarana manaraka indray malala tiana indray ary njaka de ny ndao itsikitsiky be tapaka be ny tsinaiko ndao ary No.
Ie, zay zany tabaka be ny tsinaiko androany fa mahafinaritra raha mijery an'le malagasy anaovana an'izany dia tsy tezitra fa mitsikitsiky be dia amin'ny farany faly be hoe mikopakopa tanana misy mantsy amin'izao mantsy mifiaina nefa raha malala fa manahirana ianao manao an'ireny amin'ny olona mety efa mifiainaka efa manahirana ty mbola ampiana za koa mbola dalaina zany hoe ilaina koa tsikitsiky satria eny ireny so misy tena olona tena hoe mahita hoe ilaina le izy dia tsy sarotiny izy fa misy tonga dia tezitra koa misy any tezitra nisy anankiray zao teo tsy netsy zaza dalaina amin'izao zany ny zavatra mampalaila amin'izao dia hoe rehefa resaka tsy hinanan-kanina tsy ampidirako vola dia tsy tena raiky firy ohatr'izany mantsy izao mitory amin'olona hoe ahosoa le ten'Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana dia tsy miraharaha ny olona ohatrany hoe na zay fiainana izao efa manahirana fa zay ahitana vola ihany izao tena misy tena tonga dia manao misy hoe mame vola nga zany misy vola be veny amin'izany fa tsy zay hoe le vola fototry ny ratsy rehetra foana no lasa tia vola zany dia davina fa tsy mieritreritra zay amonjena ny fanahy mihitsy le olona amin'izao hoe tena efa hita mihitsy hoe fa me ratsy le fiainana anjaka sy malalatiana zay natokana hoe mbola afaka mandositra an'izay fahatezeranao aby zay miasaka za manantona ny ambasadorany Joisy Diahely fa zay ihany vahaolana tena ilaina eo amin'ny fiainana zany zay raha teo voavonjy ny fanahinao ndana ino iny fampianarana misy fampianarana mandeha ao zao rehefa tonga ny le fotoana andehanana iny ny ora andehanana dia inoy tsara le fampianarana dia arao ho fantatrao amin'izay hoe aiza ny lalana tokony alehanao iza ny amonjy ny fanahinao ary iza no afaka avonjy azy ianao zany raha ohatra hoe tena mbola mpanota aza mana tena niditry ny lanitra zay ianao fa voafitaka fotsiny ianao ataoko ohatra fotsiny hoe raha misy ataoko hoe raika ohatra hoe misy orinasa anankiray zany dia ireo ohatra hoe vao nanomboka zany orinasa io dia rehefa nisy olona tao namelona ny orinasa io nikarakara tao nanao zavatra nampandrosa ny orinasa io ka misy olona anankiray avany miady amin'ireo olona reo zany hoe manohatra n'ireo olona reo na hoe efa mbanatsoin'ny olona foana hoe ndao hiasa tamin'ny mbola vao mandeha le orinasa ndao hiasa fa ohatr'izao ny eo amin'ny orinasa io ka rehefa tonga ianao ohatra hoe ianao ndray hisisika hiasa any raha reo olona reo miara miteny an'le mpampiasa hoe tsy tiany hoe fa olona mana ratsy io olona manao zavatra tsy mety io tsy tafiditra ao mihitsy ny olona temba hiasa ao iny ka raha ohatra zany ohatra zany raha ianao zany hoe ianao tsy mety manatona nefa zay miantsoantso mijanona ka rehefa ohatra hoe tonga ianao mieritreritra hoe hiditra any na izay ara dia hiteny hoe reny olo reny efa natsona tsy netilitra zay rehetrarehetra hiaraka hiteny hoe io ny avinavina tsy mety tsy nentina natsona izy avy tsy ho tafiditra azy zany ianao ohatra fotsiny zay fa tena tenenay hoe tongava saina dia mbola misy fotoana miazaka za ianao iny fampianarana tongava mivavaka rehefa sabotsy sy alahady ndao hiaraka amin'ny ambasador Joisy Diahely fa izy ny tena manafaka amin'ny fahotana ary miaraka amin'ny aosoalay manafaka amin'ny fahotana ka tongava ianao ka ohatra zany ngenjaka hoe ianao zany zao tompo-trano ianao dia ny tranonao madio be ny mombamomba ny ao an-tranonao milamina be daholo tonga avy any amin'izay misy olona vahiny hiditra ao an-tranonao zany izy sady tsy manala kiraro ny androny efa avy orana feno fotaka ny kiraro zany hoe lasa maloto indray zany le trano nadio be efa nataonao teo dia ianao azy zany mitompo-trano matsapo hoe tezitra nahoana koa ary ty zany fa to dia roasinao kosa izy aloha ohatra koa hoe misy olona zao miditra ao an-tranonao dia efa hoe tsy azo ifoana sigara to dia mbola mifoka any izy dia roasinao izy rehefa manao an'izay torizay koa le io dada Iavasy Ahosoa io zareo nge ny tompo-trano any amin'ny lanitry ny lanitra itsika eny ka hiditra ao any aminazy itsika zany le atao hoe vahiny any aminazy zany tsika dia tsika indray reny zany tsy possible mihitsy zany le hoe maloto hiditra ao amin'izareo mpanota hiditra ao amin'izareo tsy possible mihitsiny fa tsika raha olombelona sarotiny amin'ny tranontsika zay tia tany io raha vao misy fotaka tafiditra saotra izany dia efa tezitra be hoe za ve mba efa sasatra nanadio dia mbola misy mandoty tsika raha ohatr'izay fa maika fa dada Iavasy Ahosoa nitsika an'izay aza manantena hoany mihitsy raha mbola mpanota ianao fa mbola maloto ianao mbola tsy mety aminao mihitsy zany lanitry ny lanitra zany tena mariny olona masina sy tanteraka ny miditra any ary matoko ianao angona anaty vala iray malalatiana dia dikan'izay ao no hitehirizana anao mandra-piaviny Ahosoa zany mandra-piakatra ao zay hoentin'ny ambasadorny Joisy Diahely hoe reto le vokatra azo zany reto le voafidy reto le fanahy novonjena fa ianao raha any ivelany any ianao
tsy misy fiambenana ho azonao nge any satria ny lalàna hoe ambeno ny ondry ahoana ary ny ambenananao tsy hita maso any raha hoe any an-tranao fotsiny za efa manaraka ny tele anareo za efa ohatr'izao za ohatr'izao fa ianao tena mila hoe zay hoe rehefa tsy miditra ny vavahady ianao zany de efa namany mpangalatra sy jiolahy de midiry ianao aty amin'ny fanjakany Aochoa ataovy mihitsy zay ahatongavanao aty de zay ianao no atao hoe ao amin'ny Aochoa fa za mieritreritra mihitsy ianao hoe misy miantso Aochoa de zay koa efa miantso Aochoa ary koa efa misy miantso Aochoa tsy any mihitsy le famonjena fa io misy lalàna napetraka mihitsy ary mbola misy tenin'ny soratra masina zay hoe niosy andry ny lalàny zay tsy azonao dotsita zay na hoe anapena tsofina sy anapena maso fa efa tonga eto le zandriny Aochoa de nidikan'izay ny fanantonanao anazy any zay ny fanafody ahafahanao miala mandositra an'izay fahafatesany nahara-panahy zay satria tsika monko zao raha hoan'ny nofo de mitady fitsaboana atao daholo ty rehetrarehetra ty rehefa marary analizy ina de ny fanahinao koa rehefa marary tsy ahita fitsaboana zany ianao raha tsy aty amin'ny ambassadeur-ny Aochoa zay dia Elia aty ianao ny tena hoe ho sitrana ary tena azo antoka ny fasitrana ny fanahinao fa miazakazamana antsoina ny ambassadeur-ny Aochoa tongava aty amin'ny fanjakany Aochoa aza mitarehdretra tsony aza mianana antsony de zay koa ngamba ny ampitatsika ny zanam-pandarana manaraka annonce ndray zany no arahantsika amin'izao fotoana izao. Noro Arsoly Nanaolka vehivavy 13 taona nitady asa toy ny femme de ménage efa niasa tamin'ny Jean France sy femme de ménage ihany koa efa zatra raha mavitrika malala madio tia mikarakara raha mahalinanao ary dia antsoina larina telefona 034 11 663 75 034 11 663 75. Raha manantena soa Njiva Julie vehivavy 13 taona mitady asa toy ny fanaovana crochet nianatra manokana momba ny crochet mazoto manatsa fotoana mora intsy raha mahalinanao ary dia antsoina ny laharana telefona 038 24 786 01 038 24 786 01. Raely Arsoa Zonirina vehivavy 13 taona mitady asa toy ny fanaovana broderie nianatra manokana momba ny broderie raha mahalinanao ary dia antsoina ny laharana telefona 038 24 786 01 038 24 786 01. Raha fanomezantsoa ny Rina Fitahina lehilahy 12 taona mitady asa toy ny chauffeur sy asa izy amisy mahafeny informatique niveau 1 traitement de texte sy Excel. Raha mahaliananao ary izany dia antsoina ny laharana telefona 032 90 306 06 032 90 306 06. Andriambololonoro efa Natalie vehivavy 10 taona mitady asa toy ny cuisinière sy femme de ménage manana traikefa fanandritry ny 10 taona ary manana certificat momba ny cuisine. Raha liana makasika izany ary ianao dia antsoina ny laharana telefona 034 74 192 18 034 74 192 18. Rasoa Mananjara Hélène Émilie vehivavy 17 taona mitady asa toy ny femme de ménage classe mody amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 arivo. Raha liana makasika izay ianao dia antsoina ny laharana telefona 034 57 941 21 034 57 941 21. Randriamaoly Mamsoriki lehilahy 17 taona mitady asa toy ny coursier maçon asa rehetra momba ny maçon. Raha liana makasika izany ary ianao dia antsoina ny laharana telefona 038 61 553 97 038 61 553 97. Andriana Andrasana Sansary Lanjarasoa lehilahy 13 taona mitady asa toy ny maçon ary afaka mandoko ihany koa.
raha liana makasika izany arenao dia atsoy ny larina telefônina 038 17 528 51 038 17 528 51. Raha-pianary manana mamsoa lehilahy 25 taona mitady asa toy ny chauffeur, manana ny permis B, C, D, E, afaka mandeha amin'ny faritany. Raha mahaliana anao ary dia antsoy ny larina telefônina 034 02 075 09 034 02 075 09. Mitady piasa recrutement urgent un vendeur. Mahafehy tsara ny entana amidy. Efa nanao vendeur électroménager, mahay ny dépannage technique, 2 ans d'expérience amin'ny vendeur électroménager, mahay mifandray amin'ny client sady mahay mandresy lahatra. Olona matotra tsara, 25 taona mihoatra, miasa sous pression. Raha liana amin'izany ianao dia afaka mandefa ny CV-nao amin'ny alalan'ny mailaka amin'ny ludocousin4@gmail.com na amin'ny WhatsApp plus de 61 32 45 184 57 plus de 161 32 45 184 55 na afaka miantso amin'ny telefônina amin'ny laharina io ihany koa. Nous recrutons cuisiniers hommes-femmes. Mission principale, préparer des plats chauds et froids, maîtriser la cuisine chinoise, boulangerie, assurer qualité, hygiène et gestion de stock, profil recherché, diplôme en cuisine, 2 ans d'expérience, capacité à travailler sous pression, notamment lors des week-ends et périodes de forte activité. Postulez directement votre CV via mail lidocousin4@gmail.com. Téléphone plus 261 32 45 184 57 plus 261 32 45 184 57. Fanampianan'ny olona nzaka reny, fanampianan'ny olona ny rehetrarehetra ny atokantrano. Ho anao zany izay sahirana mitady asa, indrindra moa fa amin'izao fiainana efa sarotra izao, sarotra dia sarotra mitady asa, dia ny RTVHF dia tena hoe amin'ny fanampiana maimaim-poana ho anao amin'ny alalan'ny fandefasana ny mombamombanao, ny asa tadiavinao, annonce zany tena hoe mitady asa. Dia eo ihany koa raha ohatra hoe mpiasa indray ianao ka maniry ny tady mpampiasa indray ianao ka maniry ny tady mpiasa dia afaka manao an'izay ihany koa ianao eto amin'ny RTVHF. Ya, izay moa dia maimai-poana izay rehetrarehetra izay malalatiana, tsisy hoe sarany ho alohanao satria izay ilay ohatra hoe fifankatiavan'ny mahasahy malagasy atsika zany moa izay koa profitiavana ngeza be omeny ao soahanao hoe ny zavatra rehetra tsy vitan'ny vola. Fa ny fitiavana ny tena afitan-javatra fa tsy ny vola no afitan-javatra fa so ianao diso hevitra. Dia izay no tokanao hoe manatona ny RTVHF makanisa ty raha manana an'izay hoe faniriana mba hitady olona satria raha eto koa manko ahitanao olona azo antoka mihitsy zany ety malalatiana hoe tsy tonga zany hoe azonao antoka ametrahana fitokisana koa zany ireo olona reo zany hoe raha amenao an'izay asa zay na ohatra hoe femme de ménage io na ina satria izay natokanao hoe ny fanjakany ao soa dia fanjakany famarinana. Dia raha ohatra ianao hitady olona marina ihany satria be da be manko izao nefa tsy matokontsony hoe maka-piasa ao an-trano dia ty vera zao raha ilozako miasa dia ahoana sao dia hoahorina ito ato ny entako soratra izany. Lasa miahiazo. Lasa miahiahy ianao fa manatona ny ao soa dia aty amin'ny fanjakany ao soa zany aty amin'ny RTVHF anao afaka mitady an'izay hoe olona hiasa izay efa reny nomena ianao reny moa zany fa reny tatiana aloha marina fa tsy hoe zay tsy voatery atao fanjakany ao soa reny olona reny fa rehetrarehetra reny sao dia mantsy misy mihemitra indray amin'izany nareo saminareo ihany ka zany afaka mandeha fa tsy voatery fa rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra rehefa te hoe mila fanampiana ianao dia afaka mandeha ianao RTVHF. Zay monko ny tenenantsika foana hoe maimaim-poana le izy
ahafahanao sao no mieritreritra izay zany de ohatrinona indray zao zany izay mba tianao an'izao satria mantsy izy taty efa hoe mitady asa ndikony hoe mitady asa zany hoe tsy manam-bola de mbola ampandoavana ina indray koa nefany fa fanampiana nomenanao fanampiana tena hoe maimaim-poana de zay moa zany mampiavaka ny RTVHFF mihitsy zay zavatra zay rehetrarehetra atao hoe de maimaim-poana avokoa satria noho ny fitiavana anao noho ny fitiavana antsika rehetrarehetra noho ny fitiavany ahosoanao zay no mahatonga an'izany de mahaiza manararaotra koa anatin'izay fa misy mantsy mbola miavonavina indray hoe ahoana koa zany hoe maimaim-poana zany mbola izy indray manontany hoe maimaim-poana ahoana zany koa hoe de marina zany koa hoe ohatran'izay ihany manko le hoe aiza koa nisy ho afaka mifahotany zany satria mantsy ny ataony ahosoa tena hoe miavaka tsy mitovy rehetrarehetra ny zavatra de zay koa mety mahagaganao hoe ahoana koa no maimaim-poana zany indrindra hoe amin'izao fiainana efa sarotra zao de mbola maimaim-poana ihany fa tena maimaim-poana tsy mampiresaka fa tena maimaim-poana afaka nytaninao tsara ny olona nandefa zavatra rehetrarehetra teto amin'ny RTVHF hoe tena marina viva tsy mandoha vola tena marina rehetra zany de anao de afaka manatona koa ianao de hoe alao ary andehanao koa de hita koa raha hoe tsy mandray vola tokoa nareo satria mantsy zany indray zany zao ny zavatra hita hoe manontany reny olona efa maimaim-poana ahoana ary zany ve de mba reny fandaharantsika rehetra reny hitanareo rehetrarehetra teto amin'ny RTVHF reny maimaim-poana daholo ny anaovana an'ireny fa tsy hakana tsisy hoe sara ny aloha raha ohatra angamba ianao hoe hiakatra ety amin'ny station RTVHF zay vao hoe mety hoe mandoha sara ny frais anao makaty ianao zay no alohanao fa tsy hoe misy vola ho alainay aminao aty fa mbola afaka mandeha tongotra koa ianao raha ohatra hoe tena tsy te handoha vola zay zay rehetrarehetra zay nge de tena hoe anaporofona hoe tena zay le fitiavany raha nidina de ty le zanak'Andriamanitra Yahosoa fitiavana tonga ny zandriny fitiavana koa no nasehony zay zavatra rehetrarehetra atao amin'ny Yahosoa zany de ampitiavana daholo ka zay mahatonga azy hoe tsy misy sarany tsy misy sandany fa maimaim-poana mbola maimaim-poana daholo le fitiavana ka rehefa omena fitiavana maimaim-poana ianao tonga avy amin'izay aty amin'ny Yahosoa aza mandany andro variana any ivelany mandeha manao zay mahafinaritra ny nofinao fa mba jereo le fanahinao hoe mitady vonjy ino nge fampianarany ambassadeur Yahosoa Elia fa hoe io fanahy io nge mitady vonjy izy ao ary misy io le mahatonga ny olona manenina ozy izy hoe misy manenina tsy ny nofinao no manenina fa le fanahinao no manenina amin'le ratsy nataonao de tonga avy amin'izay manatona ny Yahosoa de ny mbola eto ny ambassadeur ny Yahosoa mbola afaka manao batisa izy de araroty soraty ny anarana amin'ny batisa aza misalasala intsony aza be fanontaniana be intsony na hoe mbola vanio hoe andraso kely lo andinika kely tokony tsisy fandiniana intsony iny zay moa donianao amin'izany hoe olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao ratsy azo antoka amin'ny fiainana mandrakizay tsy hitako tsony tokony ho anontanianao an'izany fa manaraka ny fampianarana ianao de rehefa azonao tsara de tongava amin'izay raiso ny dingana tongava mamonjy ny fivoriam-bavaka rehefa sabotsy sy alahady ity Ambodrapeto any amin'ny faritany maro samihafa nefa misy manerana zao tontolo zao koa nefa mandeha any efa misy ondry kely ny Yahosoa any Togo any Komoro zany hoe efa miparitaka zany ny fanjakany Yahosoa efa hoe tena le miparitaka tsy hoe lasa mitsitokotoko sanatria zany hoe mitsitoko fa mpiandry ray fa efa manerana zao tontolo zao misy ny ondry kely ny Yahosoa ambenany ambassadeur Yahosoa Ziady Elia ka midira re mba ho isan'ny ondry kely ny Yahosoa ianao ho azonao antoka amin'ny fiainao mandrakizay de raha horefesiko koa le nenina manenina aneny ianao sisy nizaka teo io nenina io zany ataontsika hoe refidrefesina enoy tsara aloha tsy haiko efa mba nanenina ave ianao teo amin'ny fiainanao fa zany efa nanenina ary tena hoe marary tena hoe nanenina fa tsy hitanao tsony zay asiana ny tenanao fa tratran'izay fanenena zay anao hoe tsy nefa ianao tsy afaka hiverina amin'le eo tsony tsy afaka hiverina hoe aposaka aloha fa alao mba hiverina kely atao fa tena zany le amin'ny dessin numéré mantsy misy le hoe machine à remonter le temps zany ianao zany de hiverina any amin'ny lasanao de ofainao le lasanao zany de nefa tsisy amafana ao an'izay tsony fa ny nenina ety manko hoe nanenina ianao de enao marary iny de iny mbola hoe avy eo adinidinao endray rehefa mandeha ny fiainana fa le ao amin'ity fahaverezan'ny fanahy iny tsisy nenina azo atao tsony ary tsisy alanenina tsony na hoe mbola hoe ao nenina sasany hoe afo andiovana tsy haiko afo inona mbola nadiovana anao fa hoe tafotra trony ianao rehefa hoe
zay rehefa maty ianao dia efa tapotra hatreo ianao tsisy ninina azo ataonao ntsony zay natoko anao hoe teny mbola misy fofonaina kely ihany mbola misy fahatongavan-tsaina kely ihany manatona aingana ny Aochoa manatona ny ambassadeur-ny Aochoa zay dia Elia fa tena toko hoe ratsy engeny fiafaran'izao tontolo zay rehefa mamerimberina an'izay foana ny ambassadeur-ny Aochoa hoe tena ratsy zava-doza engeny io ao hoe ary fantany io matoa teneny efa miariary faharatsinany hoe tena ratsy eritreretanareo hoe olombelona zao dia andeha hivadika hoe ho alika andeha hivadika endrika hoe andeha hanao alika fa alika ny tiako kokoa noho ny olombelona anambady biby efa tena hoe efa hoe fisainana inona zany efa tena hoe tsy tena efa ratsy dia nefa be da be zao nefa hoe tafalatsaka amin'izay zavatra ratsy zay a mibetsaka ihany koa tsika malagasy nefa hoe aleo mitaiza alika toy izay mitaiza zaza hoe aleo alika ny atao zanaka misy koa tsy ny hoe ny any ivelany any fa efa misy koa zay na hoe ny malagasy ara hoe atao alika ny zanaka da tena efa hoe ny bibilava sotrany dia reny efa tena hoe fa zava-doza zany fa zay nataoko anao hoe dia mbola misy fotoana e satria tena tsy ho ampozinao ny zavatra hitranga ary tena tsy ho eritreretiny sainao sy tsy ho takatry ny sainao fa matoa zay miantsoantso ohatr'izao matoa ny ambassadeur-ny Aochoa tena hoe mandeha makatsy makaroa mamonjy fanahy mitady an'izay faralahy sy faravavy zay tsy reraka mihitsy izy fa tena hoe mandeha ary tsy sasatra mandra-panorony rariny amin'ny tany tena hoe ataony izay asan'izay amina nirahany dada iavana azy tena manao an'izay asan'izay satria mbola mitady an'ilay fanahinao very io dia ianao zao maheno tena roatranalo ianao tena aleoko mihitsy manao tongotra katoka makety satria efa mampiororo daholo na ny zavatra iainana ny ivelany ihany ara za dia mahatsapa an'izany tena hoe fanahinao zany amin'izao efa tena hoe manatsy manaro vao makatsy dia efa misy fanahina sao dia tsy hita hoanina zany sao dia tsy atao an'izao sao dia tsy voalohany ihany sao dia tsy hoanina ny ihany sao dia io rehetrarehetra io tena hoe jeritsika kely nge zao hoe raha miresaka amin'ny olona eny avelany eny tsisy tsy mikekeka engenareo hoe mafy be ny fiainana lasa me ratsy dia zao le izy hoe tena vao may mafy io izy ny ambassadeur-ny Aochoa me mafy tsy misy tsony ny mora fa me mafy ka ho anao zay efa tena mahatsapa hoe mafy dia mbola ho mafy no io ka avonjeo ny fanahinao fa aza mihanana antsony dia dinio tsara koa nareo masy zao rehefa resana dia hoe nenay Jesosy ihany na dia anipy anay any amin'ny elo aza efa fantatro hoe anipy anao any amin'ny elo ve dia mbola hanaraka an Jesosy ihany ianao sady eritrereto tsara ihany koa hoe vaina afoko ely iny raha apetraka eo amin'ny tananao nge je eritrereto tsara hoe tena may ianao ary mitsinjaka mihitsy hoe may aza zany basany raha mangotraka ianao efa tsy ataoko hoe raha mangotraka hitany tatyany le ohatra hoe manokatra vilany dia siny raha may an'le fofona kely mihitsy anao jereo ngeny fitsaikaikanao hoe dia ho zakanao ve zany hoe afo be mandrakizay ary ataontsika hoe nofo iny fa le fanahy ka mbola mafy lavitra noho izay le fahamaizany fanahy fa satria hoe mbola tsy hainao nefa tsisy hoe eo amin'le hoe mandeha zao fampianarana hoe tsisy farariny nofo ozy zakan'ny olona ihany fa tsisy azaka ny farariny fanahy zany ka dia mbola tonga lay mpitsabo ny fanahy mbola eo izy miazaka za tena aza mangataka ny sofa miazaka za dia sary misy konko injaka sy tatiana ny zavatra tsy fatany dia hoe rehefa tonga any enenao fa ho tsapanao le izy rehefa tonga any amin'ny elo amin'izay anao fa tsapanao hoe kay tena lozy ty naninona any teniteny foana ohatry reny zay le nenina ka satria anao mieritreritra anao hoe anao hoe dia mafy be zany misy ma tsy mieritreritra ny tena hoe tena mafy be ara nga fa zay lalako na very any amin'ny elana dia izay dia nefa ny anao fantatrao fa tena nenina ianao aorianan'izay ny devoly arany mba nanenina rehefa voaloka tany amin'ny lanitra ka ianao hoe ho mafy be no iza ka tsy hanenina mihitsy ianao zany no le vavanao aloha za ho very any amin'ny elo zay ny hoe nataoko hoe le fanenenana mba iny fotsiny araha dia efa hoe mampimenimenina anao hoe takizay tsinakany takizay tsy ohatran'izao tsy vitan'izay koa io zany tsy vitan'le eritreretra
fieretina maha-olombelo hoe anina za ohatr'izao efa io Jesosy io foana ve niaraka hatramin'izay dia ahoana mihitsy io ge misy fitahiana sy ny sisa zay nataoko anao hoe azonao ihany ange zay ho azonao fa ianao tsy maintsy ho faty ihany dia aiza le fitahiana aiza le volabe sy ny sisa hoe dia ahita volabe ianao ahita asy ianao ilamina ny tokantrano izay daholo monko izany ny tediavin'ny olona dia zay natoko hoe lisy tsisy resaka fanahy mihitsy hoe tena hovovonjy ny fanahinao hiadana ny fanahinao hanana fifaliana foana ianao tonga any an-danitra ianao fa dia hoe ahita volabe ianao azo asa ianao tsikorotana ny tokantranonao ahita vady ianao tena samy mihitsy nge midinofo angely hoe anao zay mitady vady anao zay mitady zanaka maniry tiaran-janaka te ilamina ny olana anao teo zao tena hoe nofo daholo nefa le nofo avy eo ivadika vovoka rehefa maty ianao dia reny vovoka hitatsika ny soratra masina manohatra ny fanahy dia inona moa zany fa tsy fanoherana n'le fanahy daholo nge no alefan'le mpitory an' Jesosy any zay zao dia efa tokony pirofo ray ahafahanao mamantatra tsara hoe iza mariny ty Jesosy nao ty satria zany ary ny voiziny tsy misy ara-panahy mihitsy ane zany nefa am'izay reto aza tena zany tena miteny tsy hoe zany hoe manampy tambianareo ina fa tena fihetsoana mihitsy hoe tongava saina am'izay nareo arao ny fampianarany ao soa fa tsy misy mahavonjy anareo zany any ninninona mo ataonareo any ninninona ataonareo any a nefa ela be zay 2 arivo taona mivavahanareo tany zay efa tonga lay mpamonjy anareo dia manatona am'izay aza mangatakandro zany dia tsy ndriko foana hoe aza mangatakandro lava zany mihitsy hoa satria efa kely loatra le fotoana efa tena atombotra loatra ny andro tena entanay nareo hoe tongava zay ohatrany tsy mitetsy any mitoizaka am'izay ie dia zay anko zany no hidirantsika amin'ny laksy satria dia efa maikamaika ao atokantrano ina indray ny sakafo androany fa maika andeha etsena rehefa avy eo dia ndao aromenanao indray hoe ity indray ro sakafo arosoanao amin'ity androany ity ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany miarabantsika mpanaraka ny fandarana maraina mahafinaritra zana-pantarana sakafo zao ny arahantsika dia hoentina amintsika androany hoe ohatranao fomba fikarakarana ny nuggets zavatra ilayntsika voalohany dia mila aloha nofon'akoho mila fromage mila atody sapelure lafarine dia saotsika dia rosa amin'ny fomba fikarakarana anazy raisitsika ny nofon'akoho eo amin'ny 200 grammes eo dia efa ampy dia potehatsika zany izy ity rehefa vita malemy tsara le nofon'akoho dia ataontsika anatina vilia baolina anankiray apetsika sira aloha mazava ho azy dia ny poivre apetsika saosina soja kely ampiana sakamalaho kely ampiana tongolo gasy kely manugets anazy dia nofon'akoho sy fromage miaraka izy ity dia alaitsika le fromage ikikisana atao anatiny dia afangaro vita izay dia homanitsika ny lafarine sapelure dia atody anankiray manapafana menaka dia volavolatsika ohatr'izao izy ity
somary atao manifinify mba tsy hasarotra ny fahamasahana zany. Efa mafana menaka dia irosony fanendasana anazy amin'izay tsika, izany hoe fonosina sapelure aloha mazava ho azy, alaitsika dia atao milahatra tsara lafarinina, dia avy eo maka atao anaty atody, dia avy eo manao atao anaty sapelure, izay vao makany anaty lapoaly, dia avy eo atao anaty atody. Rehefa voafontsika sapelure ilay izy, izay moa ilay antsoina hoe paniena zany no filazana azy, dia arotsakitsika atao anaty menaka. Tandremo tsy atao mamay loatra fa atao atonony fotsiny menaka dia efa mety mba tsy tonga dia ho may zany ilay izy. Vita izay izy dia hodresitsika ambonina vilia amin'izay zany, apitsika décoration kely dia asitsika haingony kely izay mahafinaritra ny masontsika ohatr'izao fotsiny dia efa mety. Vita zany ny getsatsika na croquette de poulet au fromage. Ny getsa moa tena anarany mahazatra afaka hiantsona anazy, dia ohatr'izao tsara be, mahasotomana daholo. Telindrora dia mitelindrora moa zany. Misaotra ny chef Ferdinand moa zany mitondra an'iny sakafo androany iny indray zany torohevitra atoroantsika ao an-tokantrano ao afaka atao tsara iny tsy dia tena hoe lafo be fa azo atao tsara iny manokana fotoana kely, fa matetika mantsy efa kiroparopaka foana ny fiainana, enjikenzika lava dia lasa sy kendiendy eny sisa ny vita rehefa ao an-trano. Iny zany afaka ataonao indray iny sakafo vaovao, tsy hoe vaovao moa zany fa sady matsiro, sakafo mba miavaka kely indray. Ia, dia afaka atao goûter ihany koa iny, mahasolo laoka koa iny antsika malagasy moa zany. Tsika tsy mifidy laoka fa na chips banane na atao laoka. Mety daholo reny. Izao koa tsy dia tsara ny manasarotra fiainana mahalala tiana, aleo entina amin'izay mahamoramora azy eo ihany mba tsy isiny izay fiferetanaina, fa antitra aloha amin'ny fotoanao ianao rehefa be fiferetanaina. Ena amin'ity fiainana ity fa etinga hoe efa tsisy raisina intsony ety. Ianao zany na dia be projet tahaka an'iny eo aza homaninao ny tranonao, tsanganao ny izao hividy an'izao hividy an'izao, izay mba hoe araka an'izay mba fanirianao zany, fa io nefa rehefa avy eo jerentsika ohatra ny rehetra Los Angeles reny amin'indray mpimasy dia may rodana tsisy raisina. Ntsika zay aza dia ataontsika hoe tratran'ny adiny Ukraine reny bomba rehefa netiny dia tsisy jerena, trano firy moa building firy ny simba sy rava amin'ireny, izay natao hoe tsy azo iteherana ny dia ranomaso avy eo ny mahazo anao hoe tena very hafananako very azao ako, aza dia any amin'izany tsony loatra zany amin'izao, fa le fananao amin'izay mba hampitodio aty amin'ny aotra izy ne tena miaritra mihitsy eo anatinao, entinao mifandeha manao ratsy aiza sy aiza, isan'andro lafy izao dia manao ratsy foana, miteny ratsy foana, tena mba hoeto aty amin'izay le fananao tena ampy izay taona lavabe nanaovana ratsy izay, fa andro ny fanaovana ny tsara amin'izay zao dia andro ny fanafahananao amin'ny fahotana. Sady inge tsy apozinao mihitsy hoe rovina ny andro afatesanao aza mieritreritra mihitsy hoe za mbola matanjaka be, za mbola tanora kely, za mbola matanjaka mbola salama be, fa tsy fantatrao. Mandeha ny an-dalana ianao mitangina moto eny accident eny tonga dia maty ianao. Dia ianao ve zany dia niteny hoe za mbola natanjaka be ko maty ianao. Firy moa zao njaka tsy mahalala tiana le hoe
mandeha ny andalana dia fanina hony ihanina dia ny karapoka dia avy eo tonga ny arivan'iny ferapara no mipetaka eo amin'ny vavahady. Zay zao dia efa eritrereto tsara hoe ianao tsy afaka ametra mihitsy ny hoe ahoana ny ameranao ny ainao. Zay le hoe araka teny ambassadeur Ochoa zay dia ela hoe raha mafy be ianao ara dia ataovy izay tsy atapitry ny ainao hoe atao tsy mety ho maty ianao zany fa tsy maintsy mandalo an'ilay vovoka ianao dia miverinao vovoka. Na hoe raha mafimafy be koa dia aza mandeha tokantsony. Aza mivaky loha amin'izay mahazo anao intsony fa sy satria mantsy ny olona matoa hoe mbola marary ianao zany dia mandeha mitototo hoe tena ahoana fa marary ohatry zany mbola mandeha manao zay asitranana indray midika zay mbola tsy te ho faty. Mbola matahotra ny maty nefa mahatonga anao matahotra ny maty io nge le fahotanao tsy afaka satria le fanahinao nge mahafantatra izy rehefa maty mbola mpanota hoe ho any amin'ny elo rehefa miala eto dia matahotra izy dia ianao koa matahotra vokatra le fanahy anatinao zany dia matahotra ny maty ianao satria tsy azo ny antoka ny fiainana mandrakizay. Fatany fa ho very izy ka rehefa tianao azo antoka ny fiainanao mandrakizay manatona le manafaka azy amin'ny fahotana fa io fahotana io nge ny olana nampisandraka ny olona tamin'Andriamanitra dia nahatonga ny olona tsy afaka nyresaka tamin'Andriamanitra ary tsy afaka nakany aminazy tsony dia rehefa afaka io fahotana io miverina mifandray ianao sy ilay namorona anao. Dia zay le tsonanao zao hoe rehefa te hiverina amin'ilay namorona anao ianao dia manatona ilay mpamerina anao makany amin'ny ilay namorona anao dia ny ambassadeur Ochoa Ziadia Elia zany satria any aminazy ny laklen io dia manatona dia mihazakaza dia tafaverina amin'ilay namorona anao ianao te hiverina amin'Andriamanitra ilay nahary anao ianao azonao antoka ny fiainana mandrakizay tsy matahotra tsony ianao hoe sao maty rapitso sao maty refeo sao maty rovina fa zay andro relanao mety aminao daholo rehefa azonao antoka ny fiainanao mandrakizay. Dia mety misy teny zao hoe nareo amin'ny Ochoa zany rehefa marary dia tsy mandeha dokotera satria tsy matahotra no faty. Tsy mety indray zay fa manjary mamono tena indray zay fa raha ohatra zany hoe marary zany zao za raisiko ohatra dia efa mandeha dokotera tsy mety sitrana mihitsy le aretina zay le hoe zay farany eo zany sisa efa niala nenina ianao fa raha ohatra indray kosa hoe mbola sery sy ny mbola sitrany fanafody ve dia lasa mitovy amin'ny hoe mamono tena ao satria tsy nirarahinao le izy fa aza misy mantsy mandray ohatry izany foana rehefa miresaka. Fa raha ataontsika hoe hijerika io ny hoe fagagana sy fanasitranana zany atinga ny tena tompony zany fa tsy voiziny zany alaiko sa ohatra kaiky alaiko fotsiny zany mahalala tena tsika nge tsy hoe tsy mandalo aretiny mandalo fa za zao anisany tena makany any dokotera fa azoko fotsiny io fanafodiny dokotera io dia mipetraka eo io indray mandeha mety mihinana an'io fa lasa ny azany eo anatin'ny saina hoe anao ny asany Ochoa anompo ny Ochoa dia entiko foana io vatako io fa eny am-pandehanana eny sitranao azy eny ihany zay natokana hoe raha zany fagakana sy fanasitranana zany tena tompony aty amin'ny fanjakany Ochoa tena hoe tsy anontaniana aty zany zay ny tena hoe zay zany tsy nampioren'ny ambassadeur Ochoa zay dia Elia amin'izany hoe fanasitranany reharehana mihitsy zany taty ena fa raha mahazo an'izany areo dia misaotra ny Ochoa dia atao pubabeko andeha atao afisy eny amin'ny rindrina hoe tena nahasitrana ohatra zao hoe sitrana zao matsy amin'izao ny zava-misy misy amin'ireny tea fahitalavitra hafa reny manao pub an'le fanasitranana dia hoe mipitika ny beky tamin'ny taona zao ohatra zao dia zao lasa ohatra zao tena hoe resaka dia irairaina be ao zany nefa nofo ihany le fanahy nefa tena mila vonjy izy dia matoa ianao zany mbola mahita an'izao fahitalavitra sy mihaino an'izao onjam-peo zao dikan'izay anisan'ilay voafidy ianao dia anjaranao mandray an'izay fifidianana izay raisinao sa ho lavinao fa zay to manoro hevitra anao hoe raiso dia tena manatona amin'izay sady ny any manko zany malala tiana sinjaka fatrapitady famantarana dia tsy maintsy hoe misy famantarana zany ianao vao andeha hivavaka aty misy fanasitranana aty misy fitahiana famantarana anie zany zay ny hitanareo le hoe ozy ny ambassadeur Ochoa hoe tsy misy nininina ataontsony fa tsy mba fagagana sy mba hoe io zany mba vitany sisany io mba vitany dia io ny dradradrany io zany sisa mba hanangonany ireny mitondra fihavanana ireny olona fa ny aty tsy misy fagagana aty fa tsy mba atao ireharehana zany tsy mba atao dradradradraina ohatry ny anareo fa le tsisy mahavita mihitsy ny dradradradraina aty dia le hoe zany hoe le tsisy mahavita mihitsy ny tenenay aty hoe le manafaka amin'ny fahotana nga zany nisy nahavita teto 3 arivo taona lasa zay fa rehefa tonga ny ambassadeur Ochoa Ziadia Elia afaka fahotana ny olona tsy mahay manotatsony zay miaraka aminazy zay no ny heriny Ochoa sy ny fahefany Ochoa le tsisy mahavita ny nataony mba ahitana hoe miavaka izy ary hafa noho ny hafa
na amin'ny fitiavana na amin'ny famonjena zay natao a tokony ho tonga saina amin'izay ianao hoe iza zany izy sady mazava be nizakala izy hoe jesosy zany hoe mbola ambany grady no zany lone zany tsy possible mihitsy zany no ahafahana amin'ny fahotana raha miaraka amin'ny jesosy satria ohatra ny hoe raha isika zany hoe zanaka sy ray dada sy ray de le jesosy zany zanaky le lehibe any devoly de izy hoe andeha hanohatra an'le lehibe any tsy possible tsy aresy mihitsy tsy aresy anazy mihitsy fa Yahoshua rery any no maresy an'io tsisy afa-tsy izy rery any de aza tesitra ao mahena zava sao de mantsy misy tesitra sao de manapika tele hoe nenyrety koa de zany foana fa tena mariny zany renao ihany moa manaprofo an'izany tena mariny fitiavana anao daholo zany rehetrarehetra zany atahoana ino inge le fampianarana rehefa meny fampianarana ianao tsy niny mafy hoe fampianarana satria fampianarana ihany no ahafahana mamonjy ny fahananao de noho tsara nge le fampianarany fa hoe raha ianao zao raha ohatra hoe marary makany amin'ny dokotera nge didiny dokotera ianao hoe ka ianao koa tsy maintsy hoe asina miteny ianao zany de tonga saina amin'izay ianao hoe marina zany ka rehefa tonga saina ianao de manatona amin'izay fa aza tesitra fa mba tonga sainanao nge nitenenana zany rehetrarehetra zany satria raha tsy tena re de tsisy ninona nge zany fa ny eo ihany ny eo de anaraka an'iny zavatra mahavery sy tsy mahafaka anao amin'ny fahotana iny foana ianao de mifara ianao rehefa maty ho any amin'ny elo zay ianao voiteny efa maninona rainy de tsy nisy ny teny de tenenina ianao zao tongava saina amin'izay manatona amin'izay ny ambassadeur-ny Yahoshua vonjeo ny fanahinao satria rehefa ho tonga any amin'le tena any amin'ny fiainana tena hoe zay fa hoe tena tsara ka mety rehetrarehetra hoe fanao anareo tsy niteny taminay ka zay mihitsy masina be zay ny tenenanay zay le hoe mba tsy ho adinina aminareo tsony ny rahanay de miteny foana zay ny ambassadeur-ny Yahoshua koa tena hoe anaporofona avitany ny asany sy ny tena hoe nanovan'ny asany zay le mbola etsonanao foana tena hoe vavolombelona zay hoe fahatongavany ambassadeur-ny Yahoshua Elia tety ambony tany zay tondra zay famonjena zay natokana hoe manatona ianao manatona ny fanjakany Yahoshua vonjeo ny fanahinao tsisy atenaina tsono any amin'izao tontolo zao na de ataoko hoe ny samy olona mifamezivezeny an-dalambe eny raha mandinika tsika zaka sy malalatina ataoko hoe misy olona tena hoe efa na de ataoko hoe io tomobile efa andonana azy efa hoe eo ampovoany izy rehefa tsy mahatsiaro tsena tsony aty ampovoany arabe ny za ty mandeha de tomobile daholo any ato moto sy ny sisa fa ianao indray ny vandravandrany raha ohatra hoe klaksona anazy hoe inona ny ianao fa izy tsy tonga saina tsony zay zany aty amin'ny arabe ty za ty fa tsy eny amin'ny trottoir tsony zay nataoko anao hoe na izany ara de fa hita mihitsy hoe efa meverivery saina ny olona efa tady ivembeny efa hita hoe mamo ny adi-piainana sy ny zava-misy rehetrarehetra de zay nataoko anao hoe vonjeo ny fanahinao fa Yahoshua rery ihany mahafaka anao amin'io manatona ny ambassadeur-ny Yahoshua zay dia Elia de hitanao zay fiadanam-po sy fifaliana zay ary de tena ho tsapanao mihitsy ny hoe vovonjy ny fanahinao tsy manana asy tebiteby ianao ny olona mikorotana fa ianao tsy taitra mijery fotsiny ianao zany hoe ay zao de tsy ianao zany efa tsy taitra tsony satria efa fantatrao ny zavatra misy nefa raha tsy manatona ny ambassadeur-ny Yahoshua zay dia Elia ianao tsy hafantatra ny zava-misy mihitsy ianao satria tsy voatery hoenao eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra daholo ny zavatra raisina avy any aminy raha tsy tonga ianao mamonjy an'izay fivoriam-bavaka ety amin'ny RTVSFF ety Ambohidrapeto zay ao ianao maheno tsara amin'ny atsipiriany mandray tsara amin'ny atsipiriany na de toko hoe misy zavatra raha hoe ianao amin'ny fampianarana rehefa tonga aty ianao indraindray mbola misy tsy hainao tany amin'ny fampianarana indray teny zay le hoe miteny zay omeny Yahoshua de efa nasy fiainana ho anao isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny ambassadeur-ny Yahoshua Elia no hahenonao an'izay teny zay de zay nataoko anao ny fanatonanao aty mihitsiny zay ny vahaolana fa tsy ny fiainonao fotsiny any an-trano any fa ohatra zao hoe tokony azo vitamine ABC ianao de mety hoe AB fotsiny ny azonao any an-trano any rehetrarehetra tsy azonao de tsy ho velona nge ianao rehefa misy tsy ampiny zany otrikaina hoentinao ao de nataoko hoe manatona ny fanjakany Yahoshua de aty ianao feno tsara le izy aty ianao voaro tsara tsisy atahorana tsony mombanao ny amin'ny fanahinao ie de zay ango ny idirantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka indray de ny tolory tanana tolory tanana andaharana aranao eto amin'ny RTVSFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana
toloho tanana arahinao eto amin'ny RTV HFF. Tandrabeajany ireny aksidana moto zany ny atombony ty ilany ty voalohany dia tiany nefa ny mpiantoka an'ity ny mitsoaka ny ala tamiko dia tsy hita dia roa volana sy herinandro tany amin'ny hôpitaly ny tao amin'ny hôpitaly mba niantoka nanampy ana tamity ny voako dia ny tamity ilany ty indray otony vohitsaky ny tomobile dia mba tiandray zany mba mitondra anatany ny dokotrisy mba niantoka tamin'io zay zany mba nisoritra tamity mba nafinaritra anahy didina mihitsy iny dia nididina tato dia tetina nitsofohana ty io nansitomana n'ity satria tia afaka adiraina voazako ohatsara izany tonga dia mangana bitsina tsy ary tena dia tonga tany amin'ny hôpitaly vao natsiary tena kely dia nasiana anestesia zany izy io dia nataony tamin'ny masoko mihitsy ny mikarakarana taolany ity tena taolany io taolana tokony hitovy amin'reto zany hoe raha ny tena marina tokony ohatry zao ny plasiny. Ty zao problème tamiko hoe ty zany tsy ampy vola metin'le tsy fananana tamin'ny andona an'ity problème miala le olona nitsoaka dia tsy voatsabo ty zay zao problème tamity. Za zany tsy anasa mba mangatangataka ny asako dia vadiko mba manampinampy anao mikaramara maka rano manasanasa lamba mba mangataka zany mba fanampiana izay malala tanana mba hoe ikarakarako amin'ity vatako ty moa plisn'izay koa moa eta tanàna koa ty efa hialy ty tanàna ty na nylea raha tsisy raha hoe misy toerana kely zany mba hipiatsarana tsy maninona tsy hoay zary zay. Raha toka anampy any aja renao ty ny numéro azahoana azy 038 06 273 19. Toloho tanana andaharana arahanao eto amin'ny RTV HFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana. Toloho tanana arahinao eto amin'ny RTV HFF. Zay zany ny toloho tanana tamin'ity andro an'ity entina moa zany reny tranga misy eny amin'ny fiarahamonina reny entina ampisehoana antsika hoe misy malagasy ohatran'izao miaina mampalahelo dia mampalahelo dia mila toloho tanana mila fanampiana avy amintsika tsirairay avy izay mpanaraka mijery sy miaina zao fahitalavitra zao zany dia mangataka zany ny ramose anankiray teo iny mangataka fanampiana amintsika rehetrarehetra mila fanampiana izany toloho zay le mahatoloho tanana anazy fifanampiantsika samy malagasy tsy voatery hoe resaka vola foana fa afaka manampy ianao resaka sakafo resaka fitafy resaka rehetrarehetra izay azonao anampiana dia zay ny mahakasika an'iny toloho tanana iny zay le anaporofona hoe tena fifankatiavana samy malagasy dia mifanampy sy mifanohana zay zavatra afaka hifanampiana zany zay mampiavaka ny malagasy hoe mahay mifanampy izy mahay mifanohana izy mahay mifandrina amin'ny zavatra tokony atao
nefa ny ato amin'ny Aosoany tena tsara indrindra hoe tena mahay mbola an'izany. voameme tsara lavitra koa zany zay fihavanana malagasy zay raha ohatra ianao ka aty amin'ny fanjakany Aosoa mihoatra lavitra ny fahananantsika satria raha oharina amin'ny firenena rehetrarehetra tsika zany mbola tena hoe manana an'izay hoe fitazomana an'izay fihavanana izay mihoatra ny firenena rehetra zany a ny tsika mbola misy ihany na dia teo fa mesarotra ny fiainana aty amintsika mbola misy an'ilay hoe ranontany ianao hoe za maka an'izao dia mbola matorony tsara ianao makatsy ianao dia makatsy ianao tsy misy miavinavina satria ny any Amerika hoe satria efa zay hoe ratsy le izy jerenao hoe mandroso le firenena tsara tarehy be ny tanàna sy ohatra za fa niavonavon'ny olona ao anatiny koa tsara tarehy be ohatr'izay vao mahay me ratsy tena zay mo fijeriny any azy hoe zay ngamba mety hoe tsara tarehy be koa ngamba niavonavony sy ny ena satria zay nataoko hoe tsisy fanahy tsisy fanahy hoe manam-pitiavana zany intsony zany satria efa tena efa ratsy ny any ivelany ihany zany fa zay mihitsy koa ngamba ny Malalatiana sy Njakany na tonga ny ambassadeur ny Aosoa ny Aosoa ny fidy hoe Madagasikara no nandehandehanany sy natongavany vokatr'izay hoe mbola ahitana an'izay fihavanana malagasy sy fifankatiavana izay eto amintsika tsy hatra kely fotsiny iny ana satria hoe izy tonga teto amin'ny nosy Madagasikara teto no nitondrana ny teny marina voalohany indrindra ary nampahafantarana ny anarany Aosoa tamin'ny alalan'ny ambassadeur ny Aosoa izay dia Elia dia izay mahatonga mieritreritra kely hoe mety izay ny fidianany Aosoa hoe ato Madagasikara ato mbola misy an'ilay fihavanana tena mbola hoe zay ilay hoe mifalia ianao raha malagasy fa voahodiny malagasy kanefa izay fifidianan'izay efa kely sisa dia hikatony izay midikan'izay mihazaka za tena manatona amin'izay zay zany hoe tena tsy mitsahatra amin'ny tenanao hoe eto aty amin'izay le fanahinao fa tena mila vonjy le fanahinao izy tsy miteny aminao fa ianao nge mahatsapa an'izany rehefa manao ratsy ianao dia maneny ianao efa maninona ary anao aniny zay le hoe le fanahinao nge mijaly marary fa tsy hitan'izay atao fa izy moa zany ohatrany hoe mihidy ao anatina zavatra anankiray tsy afaka hoe andeha hivoaka hoe tia hiala tata satria efa izay le laminasa nanamboarantsika fa anjaranao manana sofina manana maso afaka mandresy miaino dia tena hoe tonga ava saina amin'izay zany tena tapao ny hevitra so taraiky any mantsy ka nenina dia very mandrakizay taraiky any mihitsy ianao raha vao tara fotsiny amin'ny 2026 ianao dia efa any ianao sy ny tranonao any miaraka maty any ianao mbola hoe fialanenina ny ambassadeur ny Aosoa izay dia Elia ity amin'ny fitiavany amin'ny malagasy zay satria tena hitako mihitsy hoe tena tiany Aosoa ange tsika malagasy izy menazay mbola nandefasany an'io zandriny hoe io dia izay hoe mitondra ny teny manafaka atsika amin'izay fahotana zay tena hoe manao ny asany Aosoa mihitsy satria fanafana tamin'ny fahotana izay vokatra hitantsika amin'izao hoe indreto zay mbola sy miteny sy samy teny aminao mpanaraka indreto zay le afaka tamin'ny fahotana zay ny tsona ianao hoe tonga avy ianao aty fa raha tsisy zany zavatra zany tsy misy andany rora aminao mihitsy ny eo na hoe dia hoe andany andro aminao fa tena hoe fitiavana no anaovana an'izany ary tsy izay mihitsy no ankasitraka ny fahaverezan'ny fanahinao na hoe dia hibitaka sy faly rehefa very ny fanahinao fa atao aloha ny alaninona rehetra rehefa ohatra kosa ve ianao mihitsy tsy tapa-kevitry ny andeha inona ntsony ny azo atao fa dia zay zany ny safidinao fa misaka ny sy anjaranao ianao zay ny antsona ianao hoe tonga ava mba tsy sile hoe zay ny anaporofona hoe tena zay tsy faly hoe very ny fanahinao zany ny etsoetsona ianao eto hoe tonga ava amin'izay ianao araroty dia mbola misy no fotoana zao no fotoana fanararotana hoe tena eto le Andriamanitra marina eto le Andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra lay manafaka amin'ny fahotana dia tonga ava ianao mihazaka za amin'izay aty aza mianana antsony aza misarasala antsony fa manatona dia nyzao araroty le fotoana kely sisa aminjenao ny fanahinao fa raha maty amin'izao ianao mpanota zao ianao nge tsisy hevitra fa tonga dia any amin'ny elo ary tsy afaky ny amaly mihitsy ianao tsy afaky ny amaly satria ianao nge mety maty ary ny tenin'io Andriamanitra io mahatonga anao mety maty io hoe vovoka ianao dia miverinao vovoka ngasany azonao valiana ka rehefa nyteny koa izy ho any amin'ny elo ny mpanao ratsy tsy azonao valiana koa anie zany fa rehefa maty ianao tonga dia makany zay no hoe tsy sotsonanao hoe mba jereo amin'izay le fitiavany Aosoa tena tombony be ho amin'ny Madagasikara ho amin'ny malagasy ange zao hoe le zandriny Aosoa malagasy tamin'ny teny gasy nanirany an'le zandriny hoe io izy ary malagasy fantatrao ny fiteniny
fahasambarana ho antsika malagasy anizy zany ka aza miavinavina itsony le olona fa miazaka za de tongava de zay ihany koa nzaka sy tatiana ny idirantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka indray de ny teleshopin. Miarabantsika rehetra dia tonga soa eto amin'ny botikanay Bebitroy. Izahay dia mivarotra artikla ho an'ny ankizy sy ny zazakely voateraka. Ohatran'ireto présenteko anareo reto zao izy tia na vavikely dodona kely tsara kely mafatifaty kely dia misy koa le ensemble kely ho an'ny lakely ohatran'izao zay ahitantsika ny qualité ny lamba tsara coton tsara tsisy atahoranareo miresaka hoe hoditra le zaza tsy mazaka fa coton tsara mihitsy ny lamban'le akanjo kely. Misy ihany koa ny ambonin'akanjo fotsiny ho an'ny zazakely voateraka koa afaka anaovana ireny zao zany izy dia efa mba ampianarina kely ny zesta kely amin'ny marque. Manan'izay 3 mois hatramin'ny 10 ans ny akanjo ensemble ho an'ny ankizy lahy toy ity amin'ny sary ity zao izy toy ity zao dia mafatifaty kely mihitsy ty ensemble kely ity tsy hoe ana fa misy cravaty kely zay tena mety tsara sady tsy mafana be izy no vrai coton. Misy tsika mitady an'le hoe nenay le gazigasy reny tianay oui tsara mampafantatra anareo fa manana artikla gazigasy zay eto amin'ny Bebitroy aza tarinareo misy ny artikla gazigasy toy ny tiasehoaka anareo ty zao izy le hoe vita amin'ny ba de io manja kely sady tsara kely aza tara tsy ambanin'izany ny zazakely ny ankizy tsy tarinareo fa manana anjara ato amin'ny Bebitroy toy ity akanjo vakely ty zao tena mafatifaty kely izy eo amin'ny 1 an eo izy 2 ans 3 ans misy taille maro samihafa ato aminay dia ohatran'ny ensemble kely ohatr'izay izy manana karazany be dia be zay misy kapa zao ty aminaty dia misy Nike misy Tommy misy marque samihafa tsy adino koa ny vavikely fa manana ensemble vavikely koa zay ohatran'izao jupe ny ambaniny zay amin'ity jupe ny ambaniny ohatra hoe tsy pataloha zany dia afaka tonga aty aminay hoe zay tsy pataloha fa misy ensemble jupe ve dia oui manana zay eto amin'ny Bebitroy ohatran'izao ny style. Misy ihany koa nefa ny entana en gros ato aminay eto amin'ny Bebitroy mandefa ny entana rehetra momba ny zazakely voateraka en gros ka zay rehetrarehetra modèle hitanareo dia misy en gros ato aminay reo rehetrarehetra reo zany dia tonga dia afaka nareo micommande en gros misy raha ohatra ianao ka mpivarotra mbola hivarotra ianao afaka tonga mivantana eto aminay raha ohatra ianao moa ka hoe hitsena zazakely dia afaka tonga aty aminay ihany koa ianao fa manome voniny zay amin'ny fahafapoanareo amin'ireo entana ho an'ny zazakely voateraka ireo. Misy ihany koa ny kiraro kely karazany maro na ho an'ny vavy kely io na ho an'ny lahy kely. Reo zao karazana robe kely mihaja ho an'ny zazakely na koa ireto izay asehoko manaraka reto indray dia karazana robe ho an'ny ankizy kely. Misy anay moa zany dia ety Andravoahangy ampitany Lux en face ny SMEC Madagasikara akaikin'ilay mpivarotra robe mariée misy ny pagenay Bebitroy
dia manana ihany koa zay ny laharana ahafahanareo miantso anay raha ohatra ka hoe sendra mahita i-commande ao anaty page anareo dia misy ny laharana 034 95 671 60 034 95 671 60. Manasa antsika rehetra ary hitsidika ny botikanay Baby Joy eto Andravoahangy en face ny SMEC Madagascar dia misaotra ary mankasitraka ny RTVH-FF tonga na tontosa ny tournage teto aminay dia mankasitraka dia tonga avadahola dia iny ny téléshopping zay niarahantsika tamin'ny Baby Joy iry Andravoahangy ampitan'ny Luxa dia afaka tsidianao zay tranombarotra ry zareo zay fa izay ihany koa ny ampitantsika avy hatrany ao amin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny fahasalamana no areko. Ya dia tafiditra ato amin'ny zanam-pandarana fahasalamana no areko indray tsika amin'izao fotoana izao dia fa mirary soanao hatrany izay tsy salama ao tokantranonao zay eto amin'ny RTVSFF fa mirary fahasalamana fenoanao. Ny hoarantsika androany zany dia ny mahakasika ny fitsaboana ny rein zany zay maro ihany tokoa no nangataka n'ity fitsaboana rein anankiray ity zany dia Madame Irène ao Antsavola-kely dia misy roavavy reny koa tsy tadidiko ny anaranareo fa atolotra zany zay fitsaboana rein zay. Ny zavatra ilayntsika ao anatin'izay zany raha hitsabo an'izay rein zay satria be da be moa ny antony mankarary an'io rein io indrindra ny tsy fiasan'ny aty tsara zany zany hoe ny atinao zany tena hoe mila fitsaboana ihany koa satria miara-miasa ny rein sy ny aty dia zay no tsy maintsy hoe mila voatsabo ihany koa ny atinao fa rehefa tena hoe mahakasika ny rein mihitsy zany le aretina efa tena hoe tratran'izay mihitsy le ny rein anao zay hoe tena sairakirana mihitsy zay marary rein zay ary misy hatrany amin'ny fandidiana mihitsy ny hoe fanolorana rein na dia hoe fanalana an'izay rein anao zay na ny voa dia sarotra zay ary betsaka ihany koa ny olona tratran'ny fahafatesana vokatra izay hoe tsy fananana fahefana entina mitsabo an'izay rein izay dia zavatra tsotra nefa hitantsika amin'ny fiainana andavanandro no atolotra anao androany dia ny pastèque zany hoe ny fomba entinao hitsaboana an'izay rein izay amin'ny alalan'ny pastèque zany no entinay androany. Hitantsika eny an-tsena rehetrarehetra eny izy zany hoe ao anatin'izay fotoana izay no somary misy fandanimbola kely atao fa zany hoe raha oharina amin'ilay fandanimbola be any amin'ny hôpitaly sy ny sisa kosa angamba mbola azontsika atao hoe maivana izay zavatra izay nefany mahasoa dia mahasoa tokoa ho an'ny rein antsika. Ny ataonao zany dia raha tratran'izay aretina rein izay ianao dia mihinana ataonao zany zay hinananao ny pastèque ao anatin'ny efatrandro ianao no manao ny traitement zany hoe tsy mikasika na inona mihitsy ianao zany amin'ny sakafo anao eny fa na dia ny rano hosotroana arany fa tonga dia ny pastèque zany no mahaleo tena avitan'izay rehetrarehetra zay dia ao anatin'ny efatrandro zany ianao no manao ny traitement zany hoe mihinana pastèque betsaka faran'izay lany ianao anatin'izay efatrandro zay zany hoe na ny sakafo atoandronao ny sakafo marainanao ny sakafo harivanao hatramin'ny goûteranao zany hatramin'ny rano sotronao zany dia pastèque daholo no anolona an'izay rehetrarehetra zay
dia atao zay avoky anao amin'ny pastèque io zany a dia mifidy an'ilay tena masaka tsara ianao zany a dia izay no hohaninao mandritra n'izay efatrandro izay. Rehefa vita zay efatrandro izay a dia mandehana amin'izay ianao manao fitiliana zany hoe nanahoana ny vokatra izay fihinananao pastèque mandritra ny efatrandro izay hohan'ny ray anao zany fa ho hitanao fa tena ho sitrana izay ray anao zay. Ohatry anao mbola tsy afa-po dia afaka miato kely indray anao dia mamerina mihinana indray ao anatin'izay a dia afaka miverina manao analyse koa anao a mandra-pahatomombana tsara an'ilay fasitranana zany. Dia izay no torohevitra tsotsotra afaka nomena eto amin'ny fandarana fahasalamana no areko a dia mirary ianao ho salama tsara dia misaotra betsaka nanaraka ny zanam-pandarana ihany koa teto amin'ny maraina mahafinaritra. tsotsotra nefa tena mahasoa tokoa zany hoe fihinanana pastèque zany. Nampomekena le hoe tena pastèque hatramin'ny rano sotroina rehetrarehetra tena tsy mihinana koatra amin'ny pastèque fa nefa ny zavatra tsy karitra amin'ny pastèque tsy makaleo za tsy nefa nina hoe mihinana zao ianao anankiray dia lany dia mbola te hihinana foana fa le hoanina ireny tsisy avy eo dia zay mahatonga le satria manakarena rano koa izy tena ny rano aloha dia tena ao anatiny efa mahasolo tsara rano zany izy zany hoe tsy ampidiranao zavatra hafa mihitsy zany ny vatanao na hoe menaka sy ny ohatr'izany na reny hoe produit chimique amin'ny sakafo hoantsika reny tonga dia esorina tanteraka mihitsy fa dia tonga dia pastèque fotsiny no hohaninao. Nefa izy koa betsaka eny an-tsena eny betsaka izy zao sady famoran'ny pastèque amin'izao fotoana zao a no betsaka afaka hisafidiananao tsara le izy tena any ambanivohitra anay 300 ny ray amin'ny pastèque jere amin'izany dia rehefa le mividy pastèque aty dia ohatrany hoe te hoany be hoe zay zany le mora be satria tena mora nefa ngeza be zany fa tsy kely be dia izay zany torohevitra momba ny fahasalamako no areko tamin'ity andro anty mankasitraka ny taty hena dia mirary soa mirary fahasalamana ho anao zay rehetrarehetra eto amin'ny maraina mahafinaritra dia mirary soa an'ilay fanaonao ihany koa tonga soa aty amin'ny aosra iny tsy adinina mihitsy iny fa ina no tena vonjena mantsy iny tena antopisin'izany hoe RTVHF zany dia mirary soa anao tonga soa aty amin'ny fanjakany aosra mba ho isan'ny ondry kely ny aosra koa ianao ho isan'ilay hoentina ho any amin'ny dada Yayava ho prezenteny amin'ny dada Yayava hoe reto ilay falin'ilay raha nalatsako tena hoe mahafinaritra be zany dia mirary soa anao tonga aty zany no tena fahasambarana zany hoe tonga soinan'ilay namorona anazy ako dia izay koa no hidirantsika avy hatrany amin'ny zanam-pandarana ahoana ahoana iza le miantso anay ahoana tonga eto amin'ny fandarana ahoana indray zany amin'izao fotoana izao afaka miditra indray nareo ny tokantrano rehetrarehetra any na ny eto Madagasikara na ny ivelany afaka miditra daholo dia omena avy hatrany ary ny laharana ny telefônina ahafahanareo miditra amin'izao fandarana ahoana izao ny eo amin'ny Orange 032 79 145 42 ny eo amin'ny Airtel kosa indray 033 46 852 11 ary farany eo amin'ny IAS 034 75 936 00 zay zany laharana ahafahanareo miditra dia afaka miditra avy hatranareo dia raisina ny antso raha efa misy ahoana iza le miantso miarabany entso mirabany ambasadorany aosra Siciliana dia mirabany fanentana sy ny rehetrarehetra tokantrano anentana anentana ny olona izay mandeha sy mijery ny RTVHF hoe ndao amin'izay antony ny aosra fa dia mampinetonay anareo mba hidinareo le mitonareo ny RTVHF na midorotony any aosra ohatran'izao dia tsy ny aosra foana ianao anantony dia ianao le namanay ho any amin'ny lanitry hifampitazana miaraka amin'ny ambasadorany aosra dia andao amin'izay andoha fa za mandeha
efa potomoto ilay batisa dia vao hoe andehandehanana izay a fa mbola anao rendraretra fa matahotra ny tsoa afaka fa rehefa ataminao afaka foana yahosoa zany mampiavaka anazy amin'ny andriamanitra rehetrarehetra izy manafaka ny fahotana ary io tonga dia afaka ho azy fa tsy tezaka tananao manokana zay reto a ahoana raisina indray ary ny antso manaraka ie mandra-piandry ny antso zany dia tanina foana reny tokantrano antso vonombona any ahoana ahoana efa tafiditra ianao fa mitenena alona tsy maheno mihitsy moa zany izy tsy maheno anay misy venao ya dia raisina indray ny antso manaraka ahoana ahoana iza le miantso iasina avy atia Tamatavy no miantso miarabanao zay voalohany teny faly miarahaba ny ambasadorany Ochoa Elia Ziadia miarahaba anareo mpanentana ny fandarana ihany koa miarahaba ny teny RTV FFF rehetra ny resaka kely fotsiny aloha mahakasika ny toetrandro aty Tamatavy tena niova be lasa maina Tamatavy amin'izao vaninandro fahavaratra zao tena tsara raha mahita orana fahitody ny toetrandro Madagasikara fahitako azy hoe tsy ho latsaka ny orana raha cyclone zany fanohatra ny tamin'ny heritaona mihitsy tamin'ny heritaona zao zany dogorano Tamatavy amintsika miteny zao tena maina ny tena maina hitako tena midaly mihitsy mpamboly ireny mpamboly anana reny tena hitako tena sahirana mihitsy fotoana mba nandevidevivelona ny tany fambolena anana reny tena taminaly fa tena mampalahelo mangady vovo ny Tamatavy amin'ny rahana anana maina daholo amin'ny tany rehetra zay aloha ny amin'iny fa tsy ato ny ilazana zany fa zany moa dia zavatra matoa teny ndraiky amin'ny RDV fandraisany amin'ny teny Eliadia zany fa tena hoe amaly daholo dia tia amaly rehetra amin'ny zavaboariny io dada iava io na ny tany na ny rivotra samy manao zay ho afany daholo satria madika ny olombelona zany ka isariana ny sainao zay matetika maheno ny RDV fa maheno ny teny Elia tonga avasainy ianao midira ny azakaza fa zay teneniny ambasador fa Elia dia tanteraka na oviana tsy maintsy tanteraka io tsy zay tsy tanteraka ka manentana anao mitongavy aza miroro saina tsony sotra betsaka anareo ny aino ie mirarosoanao ihany koa mahavanina marina zany Tamatavy malaza manerinerika foana efa maika mihitsy zao maina efa maina ny asika indray ary nantso manaraka ahoana Wanda vetia Mashenga. Iza zafadi? Naraba l'ambassadeur Naosha, Elia, naraba Nustriana, naraba Nisen Pandara, nati manawa wana zerita bola takuta Naosha, manawana no sa ikantana neti samsara lantulantie sadan manenta nana resembela tapi chawe atandana lantun sa ura paraso sede bola karina we bola no tena so patie sa ura tishnini no estika suwe ampitanti pale sane ba fanatika ntegan terene we atente ba tungala tena mlantulant ata karina we tena bola so sa tena tagan tena mtene anga kanga na manatuna na ushafare sa so dere sa tuma sa pakel tena sa mkhata na mteza tisa ga so chun adam na ushagan tena we manata ka sautani tetunga de ya sa commission sana na we tunga na usha tena tunga na mlancho lanta de sa para ka na usha para na tambola fiksam te shosti de suiza para na wiwa no mute tena kere taru tena mapanda na yane sete mbola misa ko pelamba na kakata mapala yelo nene ko we smash makantine mapala yelo nene ko we smaempe takatune
fa rehefa anao zany matosana anao mbola maheny ihany mbola maheny tsara dia mbola hoe manatona anao sa dia noho ny fampianarana izay entina ambasadaranao sa zany hoe ao zany tena afantaranao bebe afantaranao bebe koa momba an'izany hoe andeha any amin'ny lanitra zany fa izy zany na mpianatra hoe raha mbola tsy masina raha tsy masina tsy manaraka anao. Ie voarainy fanetananao voarainy koa mihina fa voarainy tany atokantrano izay fanretanana entinao izay dia misaotra betsaka anao fa resika indray ny antso manaraka. Ahoana Patricia Betty Andrimahitsy miaraka ny ambasadaranasa kajaindraty miaraka ny siriana miaraka veterinaire gasiny technicienne miaraka kosa e masasanetana alefasy manetana mbelona rehetrarehetra sy manapasinaina rehetrarehetra mba ho tonga ny fampianarana zao lasetdianasa efa raha volana zany masika fa mbola ampy tsara inona rehetrarehetra zany satriana fotinyaosa dia izay atadiny koa manaraka tapaka ny RTVSS dia azadiny fijoron-davaka amin'ny sabotsalaty zao ny midina be le feo tonga dia ndara fa azany andro eo mikaty masa zany koa tonga dia mitondara ny sabotsalaty zao fa faly be foana manaraka amin'ny aosa izay tompoko ahoana sotra betsaka anao ihany koa mitondra izay fanetanana izay ie anatin'izany moa zany tsy adino manetana anao tonga mikaty marsa efa kely sisina fotoana dia omakomany daholo sy azo manana rehetrarehetra fa rehefa misy antsy dia afaka raisika raisika vetrany ray izay antsy ahoana iza le miantso navalina maty ambozanako miarabanao zay miarabanareo amplato dia miarabany ambasadaranao soaelia ina vaovao saika mba hanetana alefasy miantanareo izay mbola ny ivelan'ny fanjakany aosoa mba ho tonga ato amin'ny fanjakany aosoa fa efa kely sisa fotoana 2026 batisa farany maheno anao zay dia manatona fa aza miandiandy any tona fa io raha jesosy izy mahavonjy ny fanahinareo zay eny ary re vierinao hoe tapaka vely somary miantoanto kely izy toko hoe mbola ilaza vaovao izy sotra betsaka anao ary miandra manaraka ary ahoana maheno anay ve maheno ve allo maheno miaraba toko miarabanao izy le tafiditra dia faly miaraba ny ambasadaranao sadia eliaty ihany koa sika mba nentana kely iza le tafiditra aloha e sika mba nentana kely iza le tafiditra iza aloha le miantso Rufin va tia Mazendato miaraba ny Rufin Rufin va tia miaraba ny Rufin zay alefasy mifanentanana e ny fanentanana zany dia manentana atsika rehetrarehetra zany idiran'izay ty amin'ny aosoa zao amin'izay le fanahy fa io fanahy io anie le mitaraina amin'ny daday abasy aosoa fa tsy le enao le rofo be anao io fa imoko le foana zany fa le fanahinao le mila mitady famonjena mihitsy vonjeo amin'izay fa izavaridina tsony dia arao foana ny fampianarany aosoa raha ho aneto Mazenga manokana zao dia 104 FM ny afahanao radio afanaraka zay onjapeny aosoa eto Mahajanga zay dia mitory lalana moa zany sasavolana aosoa tao dia tongavanao aty amin'ny Alexandrondrina rehefa tonga eo ianao dia ohatra amin'ny lalatany iny ianao dia misy pont zay eo adodoa eo dia rehefa tonga amin'ny pont iny fotsiny dia mahita antenne lava be ianao dia
dia tonga amin'ny anteny ianao dia ao misy fivoriam-bavakasiana ohatra kely na saeto amin'ny faritra Mahajanga dia misaotra betsaka tompo. Misaotra betsaka androndra zay fahitana izay. Tsy mahasongasy ny antso manaraka. Misy antso manaraka raha isika vetrany ary. Ahoana? Ahoana mahino ve? Le tafiditra. Salafo baka amin'ny toliara ty avao miantso. Miarabaka toliara. Ino vaovao? Miarahaba ny ambasaderany Aosaza dia Elia dia miarahaba koa ny Siriana. Misy Sinyankohonany. Dia miarahaba nareo mpanoritra Sandahara. Miarahaba koa izay. Mahanentana. Alefaso ary. Mahanentana ny olona amin'ny 4 mars zany mba ho avy le indrindra koa moa mifanaraha fampianarana. Mba hanaraka fampianarana ambasaderany Aosaza Zadia Elia. Dia fahatombotra izao ny farany. Ka mba manentana ireo mba ho avy amin'izao faraparany izao amin'ny famaranana izao. Mba manasa anareo mba ho avy. Zay rehefa nentananay baka toy. Le vaovao aminay tsika ora avao tsy atoy tsy misy kimijanojano entsakora zahay ato eo. Sao. Velomayavy. Zay moa zany tsy dia mahay fitenim-paritra firy velomayavy ozy izy malalatina. Le velomayavy efa le tao lolohan'izay nisy satria tsy azo kely. Ie rasina indray ary ny antso manaraka. Eny ie tapaka moa zany ny antso. Misy antso ratsika vetrany ary. Ahoana? Iza le miantso? Allo, tafiditra ianao. Natalia avy aty Anjomalisy Miarahaba Natalie. Miarahaba Natalie. Afaka miteny mafimafy kely ve Natalie? Saotra Natalie. Saotra koa tondra zay fanentanana izay. Dia foy ny fanentanana Natalie fa feno tsara. Efa tafita amin'ny olona mihitsy ny fiantsoantsona hoe miantso anao daholo izay rehetrarehetra. Ya, dia misy antso raha isika vetrany indray ny antso manaraka ary. Tafiditra tompoko. Tafiditra ianao. Efa tafiditra ianao. Efa tafiditra ianao. Ahoana? Ahoana? Inona ny vaovao? Ahoana? 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 Lako avy ety Saint-Denis. Miarahaba lanto ary avy any Saint-Denis. Miarahaba nareo rehetra amin'ny plateau sy amin'ny fandaharana dia miarahaba manokana ny ambasaderany Aosoa, miarahaba ny Siriana sy ny ankonany. Dia vaovao ty aminay ty mafana be ihany. Mafana ihany no azo lazaina aloha tsisy orana. Dia avy eo anentana kely zafady. Dia anentana ny olona hoe manatona ny Aosoa fa tsara zany Aosoa zany fa tsisy olona iantso anareo hoe tao aminandia andeha any amin'ny zavatra ratsy zany fa itao amina ho any amin'ny Aosoa anareo amin'ny zavatra tsara. Zavatra tsisy tahakan'izany, tsisy tahakan'izany raha mbola ambony tany. Dia avy eo misy vaovao kely vaovao tamin'le 11 izy ty, tamin'ny 11 janvier. Dia tamin'ny Euronews. Dia ohatran'izao le vaovao sy titre ihany zany no vakiko. Mbola ve? Ohatrany somary nisy fatapahana kely izy teo
miaza miandretoro ilako rehefa miantso manjary lasa taraiky be le fifandraisantsika ie de miandry antso hatrany mbola misy fotoana fohifohy lavalava kely afahana mandray ny antsonareo ny tokantrano vetrany ary aloha ny antso efa vonimboninao ahoana tapaka zay antso zay afaka mbola mamerina miantsonareo afaka mbola mamerina miantso na ilako moa izy teo satria tapaka le iza le miantso anay saondra mivomiatelo miarahaba ny ambassadorany aosa Dia Elias nyankohonany de miarabanareo plateau koa miarabanao zay miaraban'iza mba hitatara vaovao kely alefaso ary vaovao aty aminay moa zao vakitrany tena betsaka be aty aminay de tetapaikanay zao vao nisy voamaly mihitsy ny nandro vaky de lasa lelatao daholo ny entana rehetrarehetra zany rehetrarehetra de komakitany mipitapita tany fa tsy hoe azo eo izy de zany io fa mitsinda trano hafa indray izy de any de zay moa amin'ny vaovao iny fa mba hanetana kely ndao ary mba hanetana kely hanetana ny olona moa zany mba ho avy anatina ny aotrano zay fa tsy ho varim-barina atao tokantrano aza ho azo mpanaraka ny RTVFFF na radio na télé de manatona an'izay any aotra fa azo varina ny eny fotsiny atao tokantrano azy fa tsy mavonjy anao ny fijamonanao ato fa mandehana amin'izay manatona ny aotra de ny fiangonany aotra Fiatsirabe moa avaraty ny fasambahidy aty ny hospitaly de Konjakana misy anazy de ny radio azy amin'ny 4.6 de manetana tsika rehetrarehetra ho avy amin'ny asabotsy sy ny alahady ho avy zao fa misy ny fivoriam-bavaka de katomarisa ny aotra koa moa efa ho avy ny fetizea de tongava daholo manasy tsika rehetrarehetra zay ny fanetanana de amin'ny fahatsasirabe fa mitebadesaka de misaotra ny saondra ihany koa tonga zay fanetanan'izay saotra saondra Mariana moa zany fa naneny amin'ny faritra raha miakatra aty Antananarivo ahoana izy le miantso lako le véhicule reny Saint-Denis any verina kely zay problème tamin'ny téléphone taty de le saky laza le vaovao azafady alefaso ary alefaso ohatran'izao zany le vaovao tamin'ny Renozy le 11 janvier teo de Daniel Balami no nanoratra azy Vatican de 2 points les hommes ouvertement homosexuels peuvent désormais devenir prêtres zany vaovao tany ka ho ana rehetrarehetra mbola tena ratsy zany misalasala io ny vaovao misy de manatona ny ahosoara andositra an'io zay fa misaotra betsaka ahoana de misaotra betsaka anao ihany koa ia efa tena zava-tena ratsy be taty ena satria zany hoe le olona le mitovy fananana reny zany hoe te ho lasa remopera sy ny any reny tena hoe mandiniry zareo nefa niza zany le hoe lasila zany ngefa tsy olombelona nefa nizy maniry no tonga amin'izany tena tongava mihitsy raha fa tena zava-dozany tongava saina zareo mahatongava saina amin'izay ie mbola afaka mandray antsintsika anatin'izany rehetrarehetra zany ahoana iza le tafiditra voangy avy aty Anjanahary miaraba Anjanahary miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elia miaraba Riana ihany koa de naika mba netana alefafanentananao manasa ny olona zany mba lantina ny fanjakan'ny Aosoa fa orery ihany no manafaka amin'ny fahotana fa aza de varimbarina amin'ny efatsivy le Jesosy de mbola io ihany ny fikitana mbola io ihany hatramin'ny edala raha nge ny azy Jesosy mba manatona le olona fa aza de varimbarinany amin'ny amin'ny zavatra tsisy diky any any anisy anareo any amin'ny tonga zany Jesosy zany ny ambassadeur-ny Aosoa efa mba ny teny efa
efa tsy haiko tsony nareo mbola tsisy minyamba manatona misabotsy mitongava ao amin'ny fanjakany Aosoambotra Pety alasabotsy lahady mitongava katymarsa fifoaby zao fetiviany Aosoa dia zay fanentanana misaotranao zay ary tondra zay fanentanana izay dia antsoray farany ve antsoray farany mbola afaka mandray antsoray farany tsika zany dia fitipitiana kely le izy satria efa manakaiky ny fotoana ahoana ianao iza le miandro Lori avy aty afara laza le miandro miarabany Lori miarabany ambassadeur Naochasy Adia Elias sy Riana voalohany indrindra dia nareo rehetrarehetra ao plateau koa Nena moa zany dia fanentanana ny olona hoe ny fiainana eto an-tany zareo vita ihany vita amin'ny fifanampiana vita amin'ny firaisan-kina vita ny hoe fastiny sy ny tariny fa rehefa maty kosa ny ianao tsy hanampy anao tsony fa ianao miatrika rero fitsarana eo dia zay le hoe ndao manatony any Aosa fa zay zao tsy tanota tsony dia tsisy kanina zany any amin'ny fitsarana dia zay tongava ianao aty amin'ny Aosa fa aty ny famonjena ho anao dia aza manaiky vonoiny dia vorontsony Pistone ianao vonoiny dia volo tao dia zao ianao mbola hiavinavina ihany tongava aty amin'ny Aosa sao dia zao zay aza miandro fotoana ela tsony dia manatona ny Aosa zay fa misaotra anareo misaotra betsaka Lori voafita natao anatin'ny minitra sekondra vitsy teny rehetrarehetra nefa voapita tsara ny havatra dia izay antsany koa na maranantsika ny fandarana maraina mahafinaritra izy miarada misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany dia azadino no manantona ny Aosa azadino ny miaino ny fampianarany Aosa tena aza variana antsony fa efa kely sisa ny fotoana dia zay zany namaranatsika zay koa namaranatsika azy dia mametraka ny mandram-piona moa zany dia mirary tontolo andro mahafinaritra anao daholo ahoana iza le miantso anay ahoana